araka amin'ny fanazavana efa noentina teto fa misy ny fandraisana anjara ny sehatra maro samihafa satria ity raharam-pireneny dia atsika mianakavy ka raha toka somary atsidika ity ambolohan'ny avy hatrany ny mety endrikendriky ny fandarana amin'ny ity indray mitoraka ity dia toy izao no azo ambara amin'ny tapany voalohany aloha dia hiaraka amintsika ao anatin'ny izany fandarana Miara Manonja zany ny mpandrindra nasional ny ao anivon'ny antoko Madagasikara Andriamatoa Jean-Claude Rakotonirina iresaka izy momba ny politika mazava loatra iresaka ihany koa momba izany hoe tontolon'ny fanoherana izany satria dia ilaina tokoa no atao hoe mahafantatra tsara ny momba ny izay rehetrarehetra satria isika dia efa atao hoe difitry ny ao anatin'ny fiatrehana ny fiainana isanandro ao amin'ny tapany faharoa kosa ao anatin'izany fandarana Miara Manonja zany dia andraisantsika ny ao anivon'ny mpanolotsaina ny tanàna raha vao miresaka an'izany hoe Ramatoa Clémence zany dia mafapana ny resaka izy no hiakatreto dia eo ihany koa Lili Rafarala izy ireo dia samy mpanolotsaina eo anivon'ny tanàna Antananarivo avokoa maromaro ny zavatra horesahany eo ary sy pampitona lavalava no hitondrany fanazavana ny tsara ho fantatra satria zany renivohitra Madagasikara zany Antananarivo dia taratry Madagasikara iray mantolo ihany koa izay no ela tompolasy tongovavy fa hiditra avy hatransika amin'ny fotoatin'ny fandarana ka efa etiko akaiky eto araka ny nambara teo Andriamatoa Jean-Claude Rakotonirina mpandrindra nasional eo anivon'ny tiko Madagasikara faly miaraba tompoko ato anatin'ny fandarana Miara Manonja izy ity moa dia atsika mianakavy any malagasy rehetra ity fandarana ity fa tsy misy hoe anianina rery na anianina rery ka miaraba zany ny ao anivon'ny tiko Madagasikara aloha isoloanao tena miaraba anao Rina Rabe Mananjara ary miaraba ny teknisianina rehetrarehetra manatotosana izao fandarana izao ary arabaina ihany koa ro mpanaraka tsy tapaky ny fandarana Miara Manonja na ny eto toerana na ny any ivelany ary tsy adino ihany koa ny manao kompatanana manokana ho an'ny mpikatroka tiko Madagasikara faly dia faly tokoa ny tenako tonga miatrika izao fandarana izao satria araka ny voalazanao telo dia enontsika tamin'ny fanambarana sy ny antsoa sy ny fanazavana izay nataon'ireo tompon'andraikitra ny Miara Manonja izay ny teo anivon'ireo solombavam-bahoaka natanteraka hatrany an'izao fandarana izao nandritra ny fotoana maromaro fa hiova endrika ary amin'ny endrika fanatsarana ny fandaharana no hitatsika sy hoenitsika amin'ny mandritry ny herinandro ity ny santatra an'izany ny fandaharana manokana izay nitanteran'ireo solombavam-bahoaka omaly ary dia eto kosa ny tenanay izay misolotena ny bureau politika ny antokotiko Madagasikara hitafa sy dinika amintsika rehetra hitondra ny fampalalana ihany koa mikasika ny lohahevitra maromaro satria araka ny voalazanao teo Rina Rabe Mananjara dia ny raharam-pirenena dia raharahan'ny malagasy ray manontolo ary ny antoko politika indrindra no manana andraikitra amin'ny mahatoko politika azy dia manambara milaza mampahafantatra ny vahoaka ny tena zava-misy marina indrindra ny amin'ny lafiny ara-politika somary tsy indrindra manokana izay lohahevitra zay satria tatoato dia ohatrany somary manjavozavo ihany raha ny fahitana ny resaka ara-politika mandeha eto Madagasikara ho an'izay vahoaka hoe manjavozavo raha ny marina tena inina mihitsy angamba ny hoe atao izay ampazavozavo azy ary zay ny ilana hoe tsy maintsy hijoroana amin'le hoe mba tsy ananan'ireo vahoaka malagasy manaraka ny vaovao ho difitra ao anatin'ny araka ny teninao zao hoe efa difitra ao anatin'ny adi-piainana andavanandro izy no mbola ohatrany tototry ny karazana fanazavan-kevitra zay inina disoina ary ny mampalahelo dia ny olona tokony mahalala ary ampafantatra ny vahoaka mihitsy ny zavatra misy tokony hisy amin'ny raharam-pirenena ny ara-politika no ohatrany manao fanahinina mihitsy no mandiso an'izay famakina an'izay tontolo politika zay dia zay no mahatonga amin'ny teny hoe miamanjavozavo ny famakin'ny olona sy ny fahitan'ny olona n'izay raha-politika zay sao dia avaty amin'ny nareo koa mety hoe anazavanyzany zahay ary manana andraikitra amin'izay tokoa satria raha ho an'ny antoko tiko Madagasikara manokana fotsiny dia efa nazavatrany ny fotokevitra ny joroany hatramin'izay nanaja trany an'izay fifandevasam-pahefana ara-demokratika zay ny tiko Madagasikara ary nyporofoiny tamin'ny alalan'ny fandraisany anjara foana tamin'izay sehampifidianana nisy rehetrarehetra na trany amin'ny filoham-pirenena ny solombavam-bahoaka ary ny tonga taty inona moa zany fifidianana taty amin'ny fotony dia ny fifidianana ny be ny tanàna fa mazava ihany kosa nefa ny tsy nandraisany tokotiko Madagasikara ny tamin'ny fifidianana tamin'ny loholona farany teo satria dia tsy feno ny fepetra
nafahana nandray anjara tamin'izany satria ny tiako Madagasikara dia manaja trany ny mahatany tandalana ny firenena malagasy ka raha fifidianana ho tanterahana ao anatin'ny tsy fanaran-dalana dia tsy ho tomponantoka ary tsy hiditra ao anatin'izany mihitsy ny tiako Madagasikara. Izay no entina inambarana etona hoe ny tiako Madagasikara mantoko azy dia nandray anjara trany tamin'izay fifidianana ny fanesy zay. Ny antony dia mba hisiny ilay hoe tsy misy fangalana fahefana tokony atao eto amin'ity firenena ity raha tsy amin'ny alalan'ny fifidianana demokratika. Ary nanaja an'izany hatrany izahay na dia teo arany tsy fahatombanana tamin'ireny fikarakarana ny fifidianana isan-karazany ireny. Dia izay no manapirofo fa tsy avy ety amin'ny tiako Madagasikara mihitsy ny isiny zany fanonganam-panjakana zany na dia izany ara no hevitra inina zay ilay lazaiko teo inina disoina satria ny fanehoan-kevitra ataon'ny tiako Madagasikara na amin'ny alalan'ny toko na amin'ny alalan'ireny tatitra ataon'ireny solombavambahoaka ireny ary hitantsika fa izay foana ny fototra nataon'ireny solombavambahoaka ireny nandritra ny fandarana Miara Manonja dia izary adikany sasany ho vilana hoe endrika fanontohinana ny fitondram-panjakana ka mety hafarany amin'ny fanonganam-panjakana. Dia izay no mahatonga anay manao tsy ahy hoe ny fandraisanay anjara tamin'ny fifidianana amin'ny fanesy dia fiomananay ary ny fandraisanay anjara amin'ilay hoe amin'ny alalan'ny fifidianana ihany no akanan'izany fahefana zany ara-pomba demokratika. Eo zany dia tokony hazava amin'ny vahoaka hoe tsy misy endrika fanonganam-panjakana mihitsy no nataony antoko-tiako Madagasikara zay efa nitonona tamin'ny fomba ofisialy fa antoko-panohitra. Taorina zay le hoe antoko-panohitra zay mandeha isika ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao ianao moa teo miteny hoe tsy manonga-panjakana fa mitondra ny hevitra ary ao anatin'izay le fanoherana ka efa maromaro zay fotoana ny ainantsika zay nanahoana le fanoherana hatreto zay nanahoana ny vokany fiatraikany any amin'ny vahoaka sy ao amin'ny fiainam-pirenena. Raha mantoko ny tiako Madagasikara moa dia efa taorindry ny fifidianana ny pirenena dia efa nitonona fa ho antoko-panohitra ary amin'ny fomba ofisialy nametrahany antoko-tiako Madagasikara an'izay mantoko-panohitra araka ny lalàna ihany araka ny lalàna zany zay voafaritra ao anatin'ny 440 amin'ny lalam-panorenana zay ary mbola namafisiny ilay lalàna 2013 na dia mbola tsy navoaka raha moa ny didy fampiarana azy dia io izahay hoe lalàna efa lany teo anivo ny antenimeram-pirenena iny na dia mbola miantona ny amin'ny antenimeran-dolona moa izy amin'izao fotoana izao noho ny ilay misy volavolan-dalàna zay narosony moa tateo aoriana no tadiavana anovana an'izay lalàna zay. Ho anay na nisy zay didy fampiarana zay na tsy nisy dia nandray andraikitra tanteraka atao anatin'ny asa fanoherana araka ny voafaritra ny lalàna zay ny lalàna fototra moa dia lalam-panorenana ny antoko-tiako Madagasikara ary tsy mionona fotsiny ary amin'ny mantoko azy fa taorinan'izay dia niarantsika nalala fa nijory ihany koa ny rodoben'ny mpanohatra ho an'ny demokrasia zay vondronan'ireo antoko zay tsy mitovy hevitra amin'ny fitondrana misy ankehitriny. Voafaritry ny lalàna avokoa ny fijoroana zany fivondrona ny antoko-panohitra zany dia NRMDM ny tena lazainy eto ary ao anatin'izany ny antoko-tiako Madagasikara ary filoha mpitarika an'izany teo ihany koa ny filoha mpanorona ny tiako Madagasikara dia andriamatoa filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Nanatanteraka an'izay asa mampanohitra azy zay inona moa ny asan'ny mpanohitra zay mbola eo ihany koa le fampadisoan-kevitra na ny araka ny lazaiko teo hoe ampazavozavo mihitsy ao anatin'ny sain'ny vahoaka. Ny mpanohitra no andraikitra raisiny antoko-tiako Madagasikara sy nao ny antoko fanoherana nefa dia ny avery an-daniny miezaky ny milazan'le hoe tsy tokony tsikery ianareo tsy tokony teny zavatra tsy mety ataon'ny fanjakana dia tena lay andraikitra sy ny asa fototry ny fanoherana mihitsy no disoiny ilay olona mifanatrika satria ny amin'izao moa fa tokony aninona hony zay ny fanontaniana mipetraka hoe tokony aninona moa zany ny antoko-panohitra mety atao hoe zava-baovao nga mbola tsy dia nazatra loatra teto amin'ny tany sy ny firenena ihany koa ngamba ny fisiany zany antoko mijoro mihitsy mitonona na vondron'olona mitonona hoe izahay dia anohitra ny fitondrahana io fa ny zavatra nisy teto hatramin'izay ary mampiahiahy ka mahatonga ny mijoro miresaka amin'izao Miara Manonja dia ny somary fahitana sahady ny fiverenan'ilay endrika fanoherana ara-politika nisy teto Madagasikara hatramin'izay dia le sarintsary ny mpanoherana ho azavaiko mikasika an'izay rehefa avy eo fa nanomboka tamin'ity repoblika iray ity kosa dia nisy ny antoko politika ny ainga avy teo amin'tiako Madagasikara zay no amafisiny ireo antoko politika maromaro mivondro anatin'ny RMDM nijoro fa hoe izahay dia anohitra any fitondrahana io ary ny fanoherana dia tsikera ary ny filazana ny zavatra tsy mety fa makina bantsina ny zavatra tsy mety ataon'ny fanjakana zay ny andraikitra
kanizaniza ny teny eto hoe tsy tokony anao an'izany ny mpanohitra dia araka ny teny verina amin'ny fanontaniana raha ny fiheveranareo tokony aninona zany ny asa fanoherana ary ny loza amin'izao fotoana izao zay mananjara zay hita efa manana tanina dia niaraka n'ilay zay teo ohatra ny manana eritreritra merina n'ilay asa fanoherana sadasada nisy teo aloha voapirofo anatin'izany ny fijoroana na ny fifoazan'ireo antoko politika na vondron'olona maromaro tatoato zay azo lazaina fa efa somary natoritory ny fatoriny antoko politika moa zany dia rehefa tsy mandray anjara eo amsehatry ny fifidianana amin'ny fanesy ianao dia efa azo lazaina fa matorina ansomay zany zay ny parti politika natoritory tany tsy nanaraka ny toezava-misy teto amin'ny firenena ve reny vondron'olona reny tsy sanatria fanenjehana no atao eto fanjavatra azo resahana kosa dia rehefa mietsika ny Miara Manonja nampisokatra ny sofina ny maso ary nampisokatra mihitsy ny vavany rehetrarehetra hiteny dia nipoitra daholo ny vondron'olona rehetrarehetra ireny zavatra reny nefa mila fitandremana ihany satria mety araka n'ilay volazy hoe sady ampanjavozavo no andiso ny fomba fankiny vahoaka malagasy an'ilay sehatra fanaovana politika indrindra fa ny asa fanoherana eto Madagasikara ny zavatra tokony ho azava zany eto dia tokony mipetraka mazava ny hoe misy mpitondra zay mitondra kehitriny dia misy kosa ireo tsy ao anatin'ny fitondrana zay tokony hipetraka any amin'ny asany fanoherana zay ny tena atao demokrasia zay ny antsoina hoe demokrasia ary zay ny tonga ny hoe zay ny fitondrana demokratika ary teny ve nareo hoe demokrasia saritsariny zany ve misy eto sa hoe tsy haiko aloha na fombatsika malagasy le manao zavatra saritsariny zahay nefa dia efa nametraka mazava fa tsy tokony hiverina amin'izay sarintsary ny mpanoherana zany ntsony misy eto Madagasikara fa raha tenena amin'ny teny vahiny izy dia hoe le bipolarisation dia hoe ny mpitondra mitondra eo atoerana zay tsy ao anatin'le fitondrana dia tokony mipetraka aty amin'ny vondron'ny mpanohatra malalaka ny fidiranao fity fisina hery anelanelany na ny centriste na ny modem raha zay moa ny filazazany amin'ny teny vahiny misy koa le modéré hoe misafisafy zay nataoko teo mampanjavozavo ny famakinan'ny resaka politika zahay dia mametraka mazava tokony napetraka eto ary zay le fitsipy dalao mazava napetraka raha ohatra nisy ny fanentanana natao teny Tanjombato tsy mitaky fiaramitantana ka anao sarintsary mpiaramitantana ny aty amin'ny toko fanoherana ny toko Madagasikara fa mazava hoe apetrao ny fitsipy dalao mazava ny fitsipy dalao mazava tsy misy afa-tsy ny hoe apetrao ny rindran-damina amin'ny alalan'ny lalàna zany dia ahafahany antoko mpanohitra sy ny vondron'ny mpanohitra anatanteraka araky ny lalàna ny asa fanoherana zay ataony dia mamela ny fitondrana anao an'izay ataony ary tsy maintsy mametraka kosa nefa ny hoe ao anatin'ny fitsikerana ao anatin'ny fampotsipotsirana n'izay zavatra rehetra tsy mety ataon'ny fanjakana zay ny andraikitra ny antoko mpanohitra ka raha misy ireo vondron'olona na antoko politika milaza tsy ao anatin'ny fitondrana nefa manosika-hevitra ohatra ny araka n'ireny antsoantso enoentsika amin'ireny hainao manjery reny hoe izahay dia mitaky ny fiaramitantana tsy avy aty amin'ny fanoherana zay tsy misy négociation politique atao fa apetrao mazava ny tsipidalao dia ny famoahana n'ilay sata amin'sehan'ny mpanohatra mba ahafahan'ny mpanohitra manatanteraka n'le andraikiny araka ny lalam-panorenana sy ny araka lalàna velona zay ihany zany no ataoko hoe amin'izao tapany voalohany satria tsy ho androany foana ny idiraneto Miara Manonja fa araka andresahana teo satria efa misokatra ho amin'ny fanehoan-kevitra amin'ny ankolafiny maro ity fandarana Miara Manonja ity dia zay resaka amin'ny ankapobeany zay zany no ataoko hoe anjara fitenenana amin'ny anaran'ny bureau politika zay mbola iverina matetika eto ary hitondra loha hevitra maro samihafa fa ny amin'izao mpanolohana zao aloha dia mamaritra amin'ny ankapobeany zay loha hevitra mbola velabelarina amin'ny manaraka zay fanampetrahana an'izay hoe tsara apetraka mazava ny tsipidalao mba hampazava ny sainy vahoaka malagasy mikasika nyity fanaovana politika eto Madagasikara mba tsy hoendrika sadasada sisany fantaniana farany izay atao hoe anisan'ny lehibe satria ianao eto mpandrina nasionala ny tiako Madagasikara resaka politika fa raha fiainam-bahoaka iaina ny isanandro dia samy mahitsika hoe mihamafy ny fiainana mihamafy izy io nareo atoko mpanohatra sehatra ny fanoherana efa mazava tsara hoe mpanohatra tsy sadasada ny fiainam-bahoaka nefa amin'ny akapobeny dia mafy isika ka ao anatin'izay zany no misy ny teny hoe miakatra ny vidim-bary nareo mpanohatra ny ao ambadika io mihetsiketsika ampianatra ny université zay votovorona zao nisy voasambotra sy ohatran'izany fandona ny mpianatra sy ny mpitandro ny filaminana no lasa mifanehatra nareo ny ao ambadika io
inona koa misy zavatra eto amin'ny firenena atao hoe mafapana nareo ny ao ambadika io zay zany no teny eno any anananany a dia ahoana ny atao hoe fanazava-kevitra avy aminareo momba zay satria izay no eno eny anivon'ny fiarahamonina tena moa mpanao gazety dia maheno sy miaina miaraka amin'ny vahoaka dia zany no eno eny ahoana ny fipetrak'izay zay no natonga teny ampiandohana rinana be mananjara ny tonga dia nametraky ny hoe inina mihitsy any ataony ampanjavozavo ny sainy vahoaka eo amin'ny famakina ny raha politika amin'ny akapobeany ary fomba entina ihany koa ameriverena ny sainy vahoaka mba tsy ahafahany miatrika marina ny tena fototry ny olana misy ato amin'ny fireneny misy sokajin'olona tena miasa mihitsy satria amin'izao fotoana izao mankoatra le parti politika nylazaiko teo mijoro daondray ny fota amin'ny torimaso ny maneho hevitra ary miezaka mihitsy ny ohatrany hoe mametraky ny toejava-misy amin'izao fotoana izao raha lazaina hoe olon'olona anankiroa io zay nefa mahitan'le izy hoe zay le fampandosoana eritreritra ny vahoaka fa ny zava-misy eto dia olon'ny mpitondra sy ny mpanohitra zay mitondra ny tenin'ny vahoaka zay ngamba ny mahatonga an'le izy hoe mpanohitra tena mpanohatra ary mitondra ny feon'ny vahoaka fa tsy misy amin'ireo zavatra rehetrarehetra ny teneniny antoko mpanohitra sy ny vondron'ny mpanohitra hatramin'izay ka tsy haina ny vahoaka andavanandro fa ireo vahoaka ireo tokoa dia tena miaina ao anatin'izany hoe falafosan'ny vidim-piainana iarantsika mahita amin'izao fotoana izao fa angambany atao hoe fadisoan-kevitra tanteraka mihitsy ny filazana fa ny mpianatra eny amin'ny jerimanontolo raha mijoro mitaky ny zoany dia izany rehetrarehetra zany kosa dia tokony atao hoe tsy tokony ambaniana ohatran'izany misainy reny tanora reny fa tanora varam-pianarana ho avy ny firenena rapitso hoe na mahalala ny marary azy ka raha mba mitaraina sy mitaky ny zoany amin'izany hoe ny tanora dia disoina indray ny eritreritra fa ny antoko mpanohitra ny ambadika reny zavatra rehetrarehetra reny zay ny nataoko teo hoe ezahana mihitsy ny manaparitaka nyreny hevidiso reny mba tsy hahafahan'le vahoaka tena mandinika marina hoe zay ny tena zava-misy fa izy le mbola nambarako teo ihany le izy hoe manatanteraka ny andraikitray amin'ny mahatoko mpanohitra anay zay amin'ny alalany reny tatitra tadidio fa reny solombavam-bahoaka manao nyreny tatitra reny eny rinara be mananjara ka avy eo anatiny antokotiako Madagasikara izany hoe tsy olona ivelany antoko reny fa olona voafidy tao anatiny antoko anankiray zay manana ny fotokevitra hijoroany ka amin'ny alalany reny olom-boafidinay reny no ahafahanay mampita satria zareo ihany koa ny solo ny vavan'ireo vahoaka zay tsy afa miteny satria eritrereto fotsiny fa solony vahoaka an'ireo mpianatra mitaky ny zoan'ireo dia hitantsika angamba hoe manahoana ny hiatrehan'ny fanjakana sy ny fitondrana reny fitakiana aradrariny satria vatsym-pianarana hoentiny ankizy mamita ny fianarana no takiny kanefa dia reny endrika zavatra ohatran'ireny hitantsika famoretana amin'ny alalany fitaovam-piadiana sy nyreny fitandron'ny filaminana reny atao dia reny araha moa aty amin'ny anjerimanontolo misy an'ireo ankizy mpianatra azy azo lazaina araka ny lazaiko teo fitoeran-kadry reny hitondra ny firenena reny rapitso reny ny famoretana mahazo azy dia ahoana moa ny fomba famakian'ireo vahoaka tsy mandadiarona na dia efa miatra manaina sy amantaolany ara ny olana iainana ao anatin'ny tokantrano dia mitoetra ao anatin'ny saina zay fahatahorana tsy ahafahana mihetsika tsy ahafahana miteny mba mitaky ny zoany satria raha ny arantsika nahita ngamba fa enjakenjana ihany ny ainan'ny vahoaka malagasy nandritra n'ireny fiboana reny satria dia nanaja tanteraka ny fepetrany ray sy ny fanjakanany amin'ny alalan'ny fiboana amin'ny fiarovana ny tena teo amin'ny valana aretina ny vahoaka malagasy kanefa misy an'le fomba fitenena malagasy manao hoe tsy nay tsy mba lamosina tena nykipy tsy mba lamosina moa tsy nay tsy mba vatsy marary ny mahita ny ao an-tokantrano tsy misakafo kanefa dia zarizary ny fanampiana nomenan'ireny vahoaka reny kanefa dia mbola atao hoe endriny vahoaka malagasy dia nanaja an'izay manolana an'izao zavatra rehetrarehetra zao ihany koa moa dia efa tsidika sady fa efa manano tanina sady ity tsy miraro loza efa manano tanina sady ity no mety ho sanatriavina iverena indray ny tivarinaretina coronavirus ity misy tanteraka le izy rehefa hitantsika zany amin'ny alalany antotanisa zay mivoaka satria fa manomboka mivoaka isan'andro reny antotanisany amin'izao dia efa manomboka miangana ny tenako manokana moa dia niraka tany Tomasina dia fampitafa vahoaka rehetrarehetra ary tena nanana fotoana mihitsy ny fampitafana tamina tompony andraikitra tao amin'ny hôpitaly tao Tomasina zay ialana tsiny fa izy moa mba nitonona hoe alongama tsy tononona ny anarany fa nanomeny tena zava-misy famoronana aretina coronavirus ao Tomasina tsy maharaka tsony ny hospitalisation no amin'ny atany manara-penitra na ty amin'ny hôpitaly be ny oxygène sy ny extracteur d'oxygène moa simba ny fanafody entina miainy marary na dia mbola ataontsika hoe ary amin'ny fanafody tena bazika rehefa tsy ampy
indrindra moa fa ny ankamaroan'ireo olona zay tonga manantona ny hôpitaly dia olona efa anatin'le forme grave zay tsy maintsy mila n'izay oxygène zay dia manano sarotra tokoa ny fanaovana ny rehetrarehetra miatrehana n'izany rehetrarehetra zany ny zavatra hita nefany a dia miravoravo tanana ny vahoaka ny asa fanentanana ve ny tsy misy fa azo lazaina fa za tsy ilazany hoe tsy misy a fa raha ataony isanjato ny zara misy ray na roa isanjato ny vahoaka mandeha amin'ny lalana eny no manao an'ilay geste barrière amin'ny alalan'ny kasibosy ny andro mafana ve no mahatonga an'izany fa satria tena hitanao mihitsy hoe na ny olona raha mahitanao manao kasibosy satria anao nizatra efa ty-Antananarivo dia manao an'ilay kasibosy fa dia mahita ny olona hoe ohatrany hoe tonga dia tsapanga hoe vahiny zany manao kasibosy zany zay na ny tanana amin'ny fotoanam-panjakana any an-toerana indrindrandrindra hoe aleo re mba tsy ho tonga indray amin'ny fotoan'andro nefa ho avytsika zao hiditra anatin'ny vanim-potoanan'ny ririnina fa dia mampiaya ny zavatra misy satria mientina hiatrika an'izany aretina zany ny araka ilay volazako teo a nefa nilazain'ireo mpitsabo tompona andraikitra amin'izany toerana zany fa tsy ampy ny rehetrarehetra entina miatrika an'izany a ka raha mbola goragora ihany koa ny fanentanana ny vahoaka na amin'ny fiarovan'ny tena satria ny amin'izao fotoan'izao moa dia efa mandeha ny antsoavo hoe samy miaro ny tenany fa tokony hainga avy any amin'ny tompona andraikitra ihany koa nefany a ny fanentanana ny vahoaka sy fanomezana n'le ohatra mba ho hitan'ny vahoaka taratra fa mampiayay ary mampatahotra tokoa izany hoe inona ny anjara toeran'ny mpanohatra ataony hoe tiako Madagasikara ao anatin'ity forongatry ny corona ty indray raha hoe io moa andraikitra tsy njarainy io zay koa moa matetika dia ny fanontaniana napetraky ny sasany tadidio fa tompona andraikitra voalohany aloha amin'izany fiahiny fiainan'ny vahoaka amin'ny akapobeany zany a dia politika mpanjakana manana ny ministèran'ny fahasalamana tsika eto ary zany ministèran'ny fahasalamana zany a tsy ady amin'ny covid-19 fotsiny asany fa nanana ny politika national hoentina miatrika ny ino amty ny fahasalamana zany dikan'izay tompona andraikitra aloha ny fanjakana mahefa ao amin'ny andraikitra ny antoko na mpanohitra izy na tsy mpanohatra dia manana andraikitra araka ilay volazako teo mitaizany vahoaka ary mbola tsy nitsahatra mihitsy natokotiko Madagasikara satria amin'ny asa fanoherana no nanentana trany ary matory amin'izao fotoan'izao milaza n'izany vaovao zany rehefa na eno an'le fanangonam-baovao tany Toamasina dia tsy misalasala zany akory tsy hoentina nanenjehana an'izaniza nanomezana tsiny an'izaniza fa manaitra kosa ary zay ny andraikitry ny atoko mpanohitra le hoe mamelona lakoloso hoe tandrema fa manano tanina sady mety ho fiverenana amin'ny firongotana iray nyty valanaretiny ity ka ny tompona andraikitra voalohany amin'ny fandraisana fepetra mikasika an'izany dia ny fitondram-panjakana mahefa na aty amin'ny faratampona na ny amin'ny vondromahiko tsy ra-pahefana any amin'ireny faritra tsirairay ireny fa raha ny antoko-mpanohitra sy ny ato amin'ny fivondronana fanoherana dia izay mifamelomana lakoloso zay tsy mifaninditra mihitsy amin'izay zavatra mety hitranga anao zao sanatravina indray hoe mirary loza ny antoko-mpanohitra satria izay foana moa ny zavatra anseho tamin'ny fotoan'andro ny tamin'ny dia nareo foana ny satria raha tsy verenana ntsony moa tamin'ny fotoan'androny dia aoka mba tsy verina ntsony amin'izay le teny natao tamin'ny herintaona hoe tsy fotoana ny fanomezan-tsiny satria rehefa miatra ny zavatra miseho ka amin'iny ianao miteny dia raisiny sasany fanomezan-tsiny mbola aiainy atsika eto enganeka tsy ho tonga amin'izay fa araka le tenenina hoe gouverner c'est prévoir dia aloha alefa lololo izy aloha maminavinany ratsy mba hiaviany soa fa tsy rehefa hoe miseho indray le fenjavatra rehefa aveo vao hiteny hoe vao miteny ao anatin'iny zany ianao dia ohatrany hoe mandasa ozy izy ny sasany manometsiny satria zay zavatra nitranga zay tamin'ny herintaona raha niantso an'le hoe aidio ny sisy tany tsy nahidy mola izy rehefa tafiditra ny aretina miteny ny mpanohitra dia lazaina fa tsy fotoana ny fanomezan-tsiny zao mbola ho avy atsoatsy zany zavatra resantsika zany ary zay nataoko hoe andao mba hipetraka ao anatiny hoe amiza fisanany ratsy ny aviany soa dia efa andraikitra lehibe raisiny antoko-mpanohitra sy ny fanoherana izao fisotomana lakoloso sady zao hoe mananotanina ny fiverenany zany valanaretina zany indray ka tokony mandray fepetra faran'izay entitra ny fitondram-panjakana mahefa amin'ny alalan'ireo fanapanatanteraka rehetrarehetra na aty amin'ny vovonany nasionaly na any amin'ireo any amin'ny rantsamangaika any amin'ny faritra tsirairay avy teny farany ary inona no teny hoentinao zany kosa ho an'ny mpiatroka tiako Madagasikara manerana ny Madagasikara sy hatrany ampitan-dranomasina amin'izao fiakaranao eto amin'ny fandarana manoloana micro efa betsaka ihany angamba ny sehatra ny resahana manokana mikasika ny antoko-tiako Madagasikara fa raha mpifandraisina amin'ilay loha hevitra ny resahana teo ny fametrahana eo anatin'le hoe ny antoko-tiako Madagasikara dia mijoro hatrany amin'ny foto-kevitrany mantoko demokraty azy dia mametraka tsika hoe ireny ezaka ataotsika tamin'ny alalan'ny fanapahan-kevitra zay nataontsika tamin'ny kongressy natao tamin'ny bypass efa herintaona lasa zay dia ny safidianantsika ny anao hoe mifameloma maso na ny fampiroboroboana indray ny antoko dia fiomana ny antoko-tiako Madagasikara amin'izay fandeasa-pahefana ara-demokratika zany hoe mahamelomaso ny antoko
mba handray ny fahefana amin'ny alalan'ny fifidianana dikan'izay mbola mandeha foana zany hatramin'izao ny fameloma masina toko na le redynamisation na eo iarany fiatrentsika ny rahapirenena amin'ny ankapobeny amin'izao fotoan'izao ka dia mankahery atsika rehetrrehetra pikatroka tiako Madagasikara manerana nosy ary samy mandray andraikitra amin'izay anjara tanifitsika avy manoloana ny rahapirenena misy satria adidinao adiditsika mianakavy ny tsy maintsy mitady an'izay vahaolana zay amin'ny anjara tanifitsika amin'ny andraikitra atsika tsirairay avy mikasika ny fasairanana mianjady amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao mametraka ny mandra-piaona manaraka indray Rina Rabe Mananjara araka ilay voalazako teo voalohany amin'ny sehoany ao amin'ny rafitry ny bureau-politika ny androany fa araka ilay voalaza teo isorana moa ny fandarana Miara Manonja zay nanokatra n'izao sehatra zao ho an'ny sokajin'olona rehetrarehetra ary fandimpy tsotapaketo moa zany ireo sehatra asa maro isan-karazany hitondra n'le fanehoan-kevitra indrindra hanazava ny hevitra zay niny sasany dosoina amin'izao fotoan'izao ka mampanjavozavo ny famakina ny tena raha politika marina misy eto Madagasikara dia makasitraka mankatelina ho anareo rehetra na hainona hatramin'ny farany ihany koa ary dia mbola mampanantena anareo fa tsy maintsy mbola fampitafa sy fampidinika aminareo eny amin'ny fotoana manaraka eny ary isorana ny mpandrindra nasionaly ny anivon'ny tiako Madagasikara Andriamatoa Jean-Claude Rakotanirina nanaiky ny vahiny teto nitondra an'izay fanazavana izay asitsika iranankiray izay tona dia horaisitsika ny vahiny manaraka dia ny eo anivon'ny mpanolontsaina ny tanàna n'Antananarivo renivohitra ahitana ny Ramatoa Clémence Rarinirina eo ihany koa Ramatoa Lily Rafarala Ranita
eny ary tombolasy tomboavy araka ny efa nambarantsika teo dia miditra amin'ny dingana faharoa sika amin'ity fandarana Miara Manonja ity. Anasantsika ny eo anivo ny mpanolo-tsaina ny tanàna Antananarivo ahitana ny ramatoisany Clémence Ararnirina sy Lily Ravarala. Avy hatrany dia atao amin'ny ramatoa Clémence Ararnirina ny petraka amin'ny fanontaniana voalohany aloha miarabanao aloha tonga ataon'ny fandarana Miara Manonja. Anontany zao tsika hoe Miara Manonja Clémence inona koa ny ifandraisana zany io izy io ka somary taritiko kely aloha ianao dia lohalistry ny plateforme IRK teo anivony fifidianana zany mpanao-tsaina ny tanàna Antananarivo tamin'ireny fotoan'ireny heritaona lasy zay heritaona mahery matoa ianao lohalistry dia misy dikany zay olona tokisana natao hoe lohalistry ary PDP no hoe mba maniry ho lasa ho lohalistry rehefa amin'ireny fifidianan'ireny fa ianao no natao teo tamin'ny alalan'ny IRK zany hoe nahasodrano avarisy afa-tsy enina ihany enina mpanao gazety enitsika ianao koa mpanao gazety hoe rianina hono mba teo lohalistry fa nahoany Clémence natao eo iny ene ka ohatran'izao iny ene mitrifana iny ene ohatran'izao hitanareo tsara nataon'iny rehefa kelikely eo dia heritaona teoriana lasa ianao indray no aty amin'ny manohatra atao hoe mitsikera mamaivay ny anivon'ny exécutif ao anatin'ny tanàna Antananarivo renivohitra teo izy ny olona hoe fananinina fanisinina zany ve le politika rehefa misy zavatra tiana hotratrarina dia miaraka fa rehefa misy zavatra hoe tsy dia metimety dia misaraka dia hoe inona no antony zany rehetrarehetra any satria izay zavatra ray dia misy fiantraikany tompoko eo amin'ny fiainan'ny tanàna Antananarivo ndao ary ia dia miraba ny Irina Rabe Mananjara miraba ny Lily Ravarala izay namana mpanolo-tsaina eo anivon'ny tanàna Antananarivo miraba ny reto teknisiana miaraka amintsika reto ary indrindrindrindra miraba antsika mpanaraka ny Miara Manonja amin'ity maraina ity ia lavalava ny fampidiranao teo namana Rina fa izahako valiana raha sendrasendra misy tsy voavaliko dia mba ampatsahiva misy tsy voavaly le fanontania resaka politika andresantsika fitantanana ny tanàna ihany koa dia mazava loatra aloha zany fa hoe matoa ianao zany mirotsaka amina andraikitra anankiray dia hoe fanovana hitondra fanovana hitondra fanatsarana ary zay isan'ny ataontsika hoe fanamby napetraka defi zavatra nisy nefa ny ozy ny fitentsika malagasy hoe tsy mahina akory ny ravina ny nanana dia efa hita taratra sahadiny amin'ny hoe misy tsy manaja ny teny nomena misy tsy manaja ny ataontsika hoe tokony fanomezana zay ngamba ny azo ilazana anazy ary zany zavatra zany ary ny teneniko anao teo hoe mbola tsy mahina ny ravina ny nanana satria vao nanomboka ho ny fitantanana zany tanàna Antananarivo zany satria heritaona sy roa volana mahery kely teo zao dia efa hita taratra zany tamin'ny fitantanany be ny tanàna ny tenako manokana satria teneninao teo hoe Clémence Ararnirina nitarika nanao lohalisitra ny IRK betsaka naniry an'izany toerana zany misy antony matony safidina natao lohalisitra antony voalohany amiko dia hoe le fahasahiako mijoro ary izay fahasahiako mijoro zay dia mafisiko hoe Clémence Ararnirina tsy manohatra olona fa manohatra kosa ny ataontsika hoe tsangakevitra ny any ijoroako zany tsy manohatra olona fa misy zavatra kosa ataontsika hoe foto-kevitra anankiray mety tsy hitovizakevitra dia tsy voatery hoe manohatra fa mitsikera fa misy tsy mahazaka an'izay ary eo anatin'ireo sokajin'olona tsy mahazaka an'izay be ny tanàna ankehitriny misy miteny mihitsy ary marina ny teninao hoe tonga hatramin'ny hoe mpamadika tsy mendrika sy ny sisa fa za manokana dia madio ny saiko sy ny eritreritro satria ny zavatra rehetra nataoko hatramin'izay ka hatramin'izao tsika miteny izao dia ho an'ny mahasoa ny mponina Antananarivo renivohitra irery any ny raha tsika nahita angamba zany fa mety hoe lavabe raha ivalaparatsika amin'izao fiandohan'ny fandarana amin'ny izao fiandohan'ny fandraisako fitenenana izao misy miteny eo mamadika io efa zay mihitsy le izy mantsy hoe misy miteny hoe mamadika nefa ny zavatra misy dia zao misy zavatra tsy takona fenina fa misy zavatra tsy mety amin'ny fitantanana ny tanàna ny raha tsika nahita teto zany tsy angambany tsy hoe fitiavanay mpanolo-tsaina satria zay sy namana Lily zao ny hoeto tsy hoe fitiavanay ty tiabataba fa ny raha tsika nahita ireo ponina niaran'ny antsonjay tsy ray tsy roa tsy folo be dia be teto amin'ny Antananarivo ity ny anjaranay anjara asanay mpanolo-tsaina kosa ao anatin'ilay atao hoe suivi contrôle manara-maso ny ataon'ny mpanatanteraka izahay zany ny ataontsika hoe karazana solombavamboaka kely ny tanàna izay hitaraina n'ireo ponina rehetrarehetra eo ary isan'ny tranga be dia be zany zavatra zany
nahitako fitoriana be deaibe mola izy mety iridirasika rehefa aveo fa na izana tsy zany no andrasan'ny mponina Tananarivo aminay mpanolontsaina hatramin'izay le resaka andraikitra mpanolontsaina dia ohatrany hoe zary namaivanina ohatrany hoe tsy hitahita loatra raha mihoatra amin'ny député dia ohatrany tsy dia hita loatra ny mpanolontsaina fa ndeha hovainy zay zavatra zay satria zay le fanovany hovainy zay zavatra zay mba ho hitany mpanolontsaina ary tena mba hoe resy lahatra ihany koa ny mponina hoe mba nifidy olona izy tena miaro anazy fa tsy hoe antoko dia plateforme dia tsy hita mihitsy rehefa misy ny fotoana anankiray hitadiavany an'ireo olona izay nyfidin'ireo ka hidirako lalindalina le izy ny amin'ny hoe inona ary ao anatin'izay hoe fiainam-ponina Tananarivo zay fiainan'ny commune Tananarivo renivohitra ny tena tsy levon'ny voavoninao ka natonga anao zany tena hoe lasa misy fifanoherana mahery vaika eo aminao zany sy miaraka aminao manoloana ny mpanatanteraka na ny exécutif maromaro izy ireo fa raha ho tany saina eto mety ho lavalava ny famelabelarana fa ohatra akaiky indrindra zao raha tsy resaka tsika ny resaka fandrotanana ny resaka fandrotanana ne Rina Rabe Mananjara taddio tsara fa olona manjatony no very asa potika fivelomana atao anatiny reny fandrotanana tsena box izay nataony mpanatanteraka teo anivon'ny tanàna Tananarivo reny ary eo moa namana lilira faralahy mahafantatra tsara fa tsy nekeny ny mpanolontsaina ny rosoana tao anatin'izany resaka fandrotanana izany ho fitsonjovana le mponina Tananarivo anankiray fa indrindrindrindra tao anatin'ilay ataontsika hoe contexte na ny ataontsika hoe fahasarotana mbola tao anatin'le mahavaivay be ny resaka Covid tamin'ireny fahasahirana ny vahoaka dia mijoro ny mpanolontsaina timma tao anatiny tenako tao anatiny mijoro nanohatra an'ireny ataontsika hoe fandrotanana natao tsy manara-dalàna satria ho iaho teo hoe tsy nahazo ny fankatoavana teo anivon'ny filan-kevitra munisipaly zany hoe nangataka fankatoavana ny mpitantana fa tsy nomenay satria izahay dia nijery an'izay mahasoa ny mponina izay ary izahay no ataontsika hoe tsy hitovizana sy ny ben'ny tanàna izahay mpanolontsaina zany ny ben'ny tanàna manatanteraka vina fa izahay natao anara-maso azy dia mazava loatra zany ao anatin'izay tsy voatery fanjoy foana zany zavatra zany satria izy manana ny vinany tereno tanterahana le vinany zahay nefa no mahita hoe fotoanany ve ara-dalàna ve ara-drarony ve ka rehefa tsy fely le fepetra dia mazava loatra tsy maintsy mijoro ny mpanolontsaina kanefany tsy zakany zay zavatra zay ary tonga hatramin'ity resaka fitoritoriana etsy roa efa efatra izy zao hatramin'ny androany tsy fantatra raha pitsy raha mbola isy ihany dia zany moa zany ny zavatra misy ao anatin'izay tsy haiko raha mbola omenao fotoana raha ohatra hoe omenao fitenena ny namana lilira faralahy fa tiako tenena zany hoe ny resaka fandrotanana ny onala mahitsy io izay ary karakoraora fitsarana rapitsy moa zany eny amin'ny pôle anti-corruption dia zavatra tena mahazendana satria dia nandray arrêté ny ben'ny tanàna osika arrêté tsy nandalo teo anivon'ny filan-kevitra munisipaly izay tokony andalo eo aminay zany ny resaka fandrotanana rehetra misy proof zany ary netiko eto mihitsy ny proof rehetra ny amin'izany arrêté no raisiny ben'ny tanàna izany tamin'ny andro ny 18 décembre 2020 tsy misy fankatoavana avy amin'ny mpanolontsaina dia noraisina fotsiny satria zay zao efa 3 volana tsy mivory efa hoe hiditra efa bolana amin'izao raisiraisiny eo zany ny arrêté dia niroso izy tamin'le fandrotanana n'le fiveloman'olona tsy ny fandrotanana satria moa hoe ataontsika hoe vinany hoe amerina ny tany commune amin'ny commune tsy ho tsy any ny olana fa les procédures les principes dia hoe misy lalàna eto tsika rehetra dia eo ambanin'ny lalàna daholo na zay mpanolontsaina na ny ben'ny tanàna fa maninona no nirosoana le fandrotanana amin'ny alalan'ny arrêté tsy izy ao anatin'izay tsy najaina ny fepitoana fandrotanana n'ilay fandorenana teny anala mahitsy satria atokoa ny profon'izany valambe fapolora no nomena 30 andro nefa ny voalazany lalàna velona le làna manakery 2015-052 dia ahoana moa no anekeko za mba mpanolontsaina riverenako le fanontanianao teny amboloana le nampidiranao ahy hoe ianao nitarika ny loalisitra eny tokoa fa za kosa tsy miombokevitra ary tsy miara-dalana tsy micautionné an'izany resaka famonoana ny fivelomam-ponina eto amin'ity Antananarivo ity zay kosa tsy azoko ekeny naroviana zay no antony isan'ny nijoroko teto dia miresaka ny eo anala mahitsy io ihany dia magaga nareo manatrika eto amin'ity plateau ty fa tsy vitany hoe narodana le izy avy dia ny fifena nitondrana andiana polisy andiana pompier nanaovana an'izany le olona zany mitazana fotsiny miravoravo tanana ireo mponina tsy vitan'izay fa ny zavatra misy dia
mamy miantso polisy ozy tsika malagasy dia izy indray no nitory an'ireto olo reto zany hoe ny be ny tanàna indray zany nitory an'ireo olona ireo olona ireo zany mazava loatra aloha lojika be ny azo nitory izy ny be ny tanàna nain'Andriatsitoaina rehefa nitory ny be ny tanàna nain'Andriatsitoaina izy a notoriny teny anivon'ny parquet zany ato amiko ato ny dika mitoviny zany plainte zany teo anivon'ny parquet rehefa nitory teo anivon'ny parquet dia ny zavatra nahazendana dia hoe nankonfiena ny polisy teo amin'ny Amboda zany a ilay plainte rehefa nkonfiena teo amin'ny polisy Amboda ilay plainte a natao ny enquête-n'ilay olona mpitory lojika be zany tsy maintsy zay foana ny andohan'ny zavatra rehetrarehetra vita ny enquête-ny mpitory laza tampoka ny polisy teo Amboda fa tsy compétent zay tsy compétent andray an'ity raharaha ty nalefa tany amin'ny inspection nationale de la police ilay raharaha rehefa avy eo dia naverina tao Amboda indray tao amin'ny polisy Amboda itenenako amintsika hoe za mantsy a Clémence Ranirina zao torina pour trafic d'influence fa aiza ho aiza iza no tena manao trafic d'influence eto satria nalaina le dossier zany a dia naverina ao amin'ny polisy Amboda indray rehefa avy any amin'ny inspection nationale de la police dia naverina ao Amboda dia amin'izao tsika miteny zao a dia miverina any amin'ny parquet dikan'izany zany a inona ny atahoran'le polisy any be ny tanàna no antony tsy niconvoquena satria izy a miaraka mitaly vitsivitsy ao amin'ny commune no nitorindreo olona ireo ny tenako impiry zao inefatra torina rehefa torina dia miatrika foana satria araka ny teneniko a ambany lalàna daholo isika ary raha metraka fanovana izany dia tena tanterao satria l'exemple vient d'en haut zay le izy fa mahazendana ao anatin'le izy a dia ohatrany hoe misy sokajin'olona zany a ampiarana lalàna dia misy sokajin'olona tsy azo ampiarana lalàna satria ve be ny tanàna satria ve manam-pahefana satria ve manam-bola zavatra ohatran'izany zany zavatra tsy ekeko ary zavatra mahavariana ao anatin'le izy dia le mamindray miantso polisy dia izahay indray ankehitriny no torina le olona rava-fananana sy ny tenako izay mijoro ny aran'ireo olona nanaovany antso zay tsy narahany lalàna ireo dia izay indray no torina eny amin'ny pôle anti-corruption fa hoe nanao trafic d'influence ary tsy maintsy misy kolikoly ao ambadika zany raharaha zany ka za zany tena miteny hoe raha misy ny olona tokony enjehana pour trafic d'influence dia tsy nitenako nareo olona izay efa simba fananana fa ny be ny tanàna izay tsy miatrika ny polisy izay asan'ny polisy no manao ny enquête na ny fanadiadiana tena hoe fanitsakitsahana zany an'izany hoe asina ny polisy zany za ho averiko ihany hoe raha nisy ny fiantsoana tonga fo ary rapitso zao dia hiatrika indray tsy fantatra moa zay ho avoaka ny paky rapitso fa nao enquêtena izay terena fotsiny zany ohatra hoe anatin'ilay enquête hoe mila terena amoaka fa hoe misy kolikoly tao tsy maintsy nanome vola ianao na ianao nitaky vola dia efa mazava be ny réponse anay sy le olona dia mbola alefa any amin'ny paka ihany ka dia ho hitantsika eo zany fa le izy zany raha zohina amin'ny akapobean-javatra amin'ny fitantanana ny tanàna dia tsotra ny teneniko hoe misy finiavana iteny ihany eo anivon'ny mpanatanteraka hoe izay manao zavatra kanefany etsy andaniny a misy koa ny zavatra tsy mandeha amin'ny laoniny fanitsakitsahana ny lalàna velona izay tsy azonay mpanolontsaina hodina tsy jerena fa tsy maintsy kosa izay mampiakapeo a rehefa hitanay a sy anananay profo mazava ny fisiny izany tranga izany Ramatoa Lili Rafarala raha vao resaka hoe fifantona amin'ny mpanolontsaina sy ny mpanatanteraka anivon'ny commune Antananarivo renivohitra dia anarany hoe Clémence foana mieno zany ay zany mbola misy hafa koa hoe Lili Rafarala zany tio nareo zany samy mpanolontsainao ahoana ny fahitanao an'le izy amin'ny ankapobeny amin'izay le hoe fiaraha-miasa eo anivon'ny mpanatanteraka sy ny mpanolontsaina ny tanàna zay amin'izao fotoana izao satria le izy eny misy fiantraikany any miboaka ny Antananarivo tena misy mamerina fiarabana aloha satria zay vao nahazo fitenenana Rina Rabe Mananjara miaraba ny mpijery sy mpiaino rehetra Clémence Ranirina no eno ary tsy mahagaga raha eno satria any anaty vovonana tsy eritreretina ho tokony anohatra ny be ny tanàna fa ny sary ankehitriny dia mivadika tanteraka ndrasy ny miodina ny pejy dia lasa ilay tête de liste ilay hitsikitsika nyloloavina tao no lasa manohatra ankehitriny satria mahita ny tsy fihetezana ny mpanolontsaina manokana eo anivony antokotiako Madagasikara dia tsy nangina ary tsy manaikinaiky foana ny tsy fihetezana nisy fotoana efa tena nanambaran'izany tamin'ny ianao manjery samihafa izay ary resaka tsy fanarahan-dalàna Rina ndresantsika tsy vao zao ange be ny tanàna ny manao an'io
eritaona mahery zay no nidiranay tao raha hoanay manokana hoe premier mandat mety misy ampahanasa mbola ianaranay fa efa ahitanay sahady ny kitoto sy ny fanapara-pahefana ataon'izany mpanatanteraka izany anome ohatra anao hoe nisy fotoana tena tsy maintsy nandray fanapahan-kevitra izahay hoe andaontsika iroso amin'ny fitoriana satria tafahoatra ty zavatra atao ty mandray fanapahan-kevitra arak'izay ndresahany mpanolontsaina Clémence Rarinirina teo zay hoe zavatra efa tapahanao zao hoe tsy raikitra ty zavatra ty fa exécutenao tsy rarahinao raha ny lalàna velona nefa dia milaza mazava fa tsy maintsy mandalo contrôle de légalité any amin'ny préfet de police tompoko ny acte rehetrarehetra ataon'ny mpanatanteraka fa ny tena mampalahelo dia zao rina hoe tonga any amin'ny préfet de police ianao manontany dia sady tsy mahazo valiny ianao tsy mahazo valiny an-taratasy ianao no mahazo avinaviny ianao no valy teny fotsiny ny amenanao hoe conférence de presse efa nataoko namaliana fa ampy anareo angam' zany nefa dia mpanolontsaina voafidim-bahoaka zao no miazakazaka makany aminao manaritra an'ilay izy raha izay fa ny anankiray faharoa za hoe fitantanana ny tanàna aoka tsy ho adonony sady tsy hodiana fanina hoe foninanao fampelezan-kevitra ngeika zay asoandreo vahoaka madinika ireo no matimatesany natao daholo ty vely rano sy ny tsy fantatro rehetrarehetra ty fa aizakay ny fiatraikan'izany ny vantana amin'ny reto vahoaka madinika anatananarivo amin'izao fotoana izao avy dia ho resahako ihany rehefa miresaka hoe malagasy firy ny andrandra fanovana sy fiovana fari-piainana no fisiany zany be ny tanàna tonga teo zany fa manontany tena ariana ankehitriny hoe tena ho an'ny malagasy ve Antananarivo sa ho an'ny vahiny raha jerena ny ramble etsy seroa jerenao ny trano goavambe ary tsy teny azy hoe misy trano tena chantier efa 4 étages fa na permis de construire ary tsy misy kanareo ao anakiny dia eo indrindra le izy satria mipetraka fotsiny hoe miraviravitana eo indrindra hoe misy force ave le mpanolontsaina ny tanàna Antananarivo manoloana zany teneninareo ny fanehoan-kevitra rina dia tsy maintsy atao foana ao anatin'ny zavatra rehetra izay mitranga dia maneho hevitra ianao ary manohatra ianao ary efa tsy indre mandeha fa tena fifamaliana nge ny ao amin'ny hémicycle ao satria zao mijoro amin'ny zavatra hita fa tsy mety le izy fa akory moa atao fa rehefa tonga ny be noho ny vitsy mangina ianao lasa resy le hevitra ao fa iny mbola raisiko any iny rehefa tapaka zany hoe tsy lany ty hevitra ty izay le démocratie dia miezaka manaiky ianao fa ny tena olana dia zavatra efa tapaka no toerina sy atao tsinitsinina reny fandravana trano reny zay averiko foana ihany ny juriste international dia nanao fampionana tamin'ny mpanao gazety mihitsy ny teny hoe tsy manana droit hanala olona amin'ny asany sy ny fivelomany mihitsy ao anatin'izao fotoana ny amiana ara-pahasalamana zao anatin'ny amiana ve izay hoe nano sakafo hohanina androany ary mbola karohana amin'ity vary efa ho 5000 francs atsoatsy ny kapoaka dia mbola kendainao le olona fa zao nefa misy 5000 fa tsy atsoatsy zay indrindra dia tena mampanontany tena hoe fa aiza le fitsinjovana an'le vahoaka aiza le fitsinjovana an'le vahoaka ary tena mandreraka ao anatin'ity tantara ity dia izao hoe le fijerevana an'le lahara-pahamehana mihitsy no mampanontany tena hoe mpitantana ve ianao hoe tena mpitondra ve ianao hoe mpitondra sy mpitantana zany dia tena natao atakatra natao ahita natao hipetraka amin'ny toerany vahoaka mila manana an'izany empathie zany raha mieritreritra ny hitondra ianao fa ianao tena manontany tena mihitsy hoe mitondra zanakazo etsy Ambojatovo ve no lahara-pahamehana no ny lalana zay efa ho 2 metatra ny alaliny eny Ambohipo ohatra anome ohatra anao an'izany dia hoentina ilazana zany hoe ny tena mpitondra zany dia izao hoe mahay mijery ny lahara-pahamehana ny tena mpitondra zany dia izao mipetraka amin'ny toerany vahoaka fa rehefa tsy misy impact mivantana any amin'ilay andavanandro-piainana any amin'ilay social-piainana dia azagaga raha le olona nytehatehaka anao teo ihany no anenina ny exemple hitantsika eto kehitriny mbola ary fitenenao ihany Ramatoa Rafarala ianao avy amin'ny tiako Madagasikara ny ato avy amin'ny IRK ianao tokoa zany mbola mitondra titre IRK sa mbola IRK foana ka mbola tsy nidémissionné IRK amin'ny ty ataonao ty raha manontany ianao ahoana ozy ny IRK dia hoe mba te ahen'ny IRK ako tamin'ny fotoan'androny hoe nisy an'ireny fitoritoriana nisy an'ireny fanaovana antso zay fanombana fiveloman'ny mponina reny mba hoe mijoro satria hoe miaraka amin'ny président mitondra fanovana ho averiko foana zay zavatra zay no lokalokana teto fa ohatrany mangina efa hita zao fa misy zavatra tsy manara-dalàna be dia mangina dia rehefa torian'ny olona Clémence dia mampalahelo fa teneniko ty hoe ny mpanolontsaina tim no manotrana ny Clémence fa ny mpanolontsaina IRK manjavona daholo tsy hita hoe makaiza zany ve ny fiarahametana ao anatina vovonana ka vao mainao an'izay zao ny olona dia hoe misy ambadika politika io IRK tim i madame Lily tim Clémence IRK dia
lasa mitovy fomba fijery misy ambadika politika zay foana mantsy leto amitsika ahoana mba fanazavanao am'izay indrindrindrindra ho an'ny olona izay tsy mahazo an'le izy ny zavatra rehetra dia politika ninninona zavatra ataonao dia misy politika foana ao ambadika any ny fanontaniana mipetraka dia hoe politika madio sa politika maloto politika mety mahasoa ny mponina sa politika mahasoa ny tenanao ka ny nahako manokana ny joroky atao Miara Manonja androany dia ny mahasoa ny vahoaka n'Antananarivo fa tsy ny mahasoa ny tenako satria raha mahasoa ny tenako tsy naketo ary raha mahasoa ny tenako tsy niakatra an'ireny fitoritoriana rehetrarehetra ireny fa aleoko tonga dia hoe mifona tompoko monsieur le maire fa dia aloha fandamina dia aloha hipetraka fa zatoritoriana fa ny mahasoa ny mponina foana no ny joroko hatramin'izay ka ny politika dia izay le teneniko anao politika miankina amin'le hoe ahoana ny jery hitondrana n'le politika io ka ny ana manokana dia ny mahasoa ary za tsy manohana tsangan'olona zay kosa aloha tena apetrako zay za tsy manohana tsangan'olona za tsy manohatra tsangan'olona fa za manohana tsangakevitra rehefa mety ny hevitrao dia miaraka tsy mety ny hevitrao dia mitondra fantsiana fa rehefa tsy mieno ianao dia zay le izy rehefa tsy mieno ianao dia aloha ny vahoaka ny tsara indray ohatra aminao io resaka amin'izao fotoana izao miteraka resabe le resaka autorisation de circuler le autorisation de livraison le resaka transport personnel angalana vola etsy roa ny momba an'iny dia tsotra ao anaty tetibola zany misy an'lay le resaka autorisation de circuler aloha iny efa fampiresahana tamin'ny zareo transporteur marchandise iny tsy mampaninana ny zareo iny satria hoe amin'ny fotoanany zay mandeha amin'ny ora tsy tokony andehana no tratran'iny ny resaka autorisation de livraison iny mampimenimenina andreo olona satria sambany misy an'iny rehefa nanao comparaison ny budget 2020-2021 fa momba le transport de personnel dia mahagaga hoe dia nisy zavatra ny foroporona fotsiny comme ça dia tonga ao anatin'ny budget dia ny zavatra mahavariana rehefa aveo iny resaka budget iny aloha mariako ary tsy piako resabe iny tao aminay io namana lilira farala satria séquestration na mpanolo-tsaina ane no nitrangy ary ataoko angamba fa tsy nisy an'izany angambany era-tany ve misy an'izany sa eto Madagasikara ve misy an'izany fa tsy fantatra aloha fa dia gaga hoa izahay ny tenako moa tamin'ny fotoana nanaovana ny fandahina budget zany izahay efa niara-dalana aloha tao anatin'izay satria hoe averiko ny mahasoa ny mponina no iraisana ny mahasoa ny mponina ny tanjona ary mahasoa ny mponina no imasona zay zany nahita hoe io budget io tsy mety io budget io misy zavatra tokony ahitsy ao anatin'io budget io isan'ny resahana foana io resaka CMH alika mivovoa angalana 10,000 ariary io tsy mahasoa ny mponina anie zany ny vary ny olona ataontsika hoe aka ny exemple anambomanarina manaa vary ianao ery amin'ny trottoir aiza raha moa ny olona ny anavary fa be dia be angamba ny resaka nataon'ny député mahakasika an'izany ampandoavinao telo hoe tsy ariary dia zany zavatra ohatran'izany zany hitanay kosa fa tsy aradrariny ary tena tsy mitombona ary tena tsy mety nanambatra ny hery izahay hoe andao anohatra n'ity zavatra ity anao ny stratégie entina anoherana an'izany eo anivon'ny mpanolon-tsaina ny zavatra nitranga séquestrena le mpanolon-tsaina ny dina matrano ny ao anatiny tsy avela mivoaka ny ao velany tsy avela miditra tsisy ohatr' zany tena tsy mbola nahita zany ary marina ny tena hoe mpanao gazeta teo aloha fa tsy mbola tena nahitan'izany ela nisy nreto vao masoko reto zany le zavatra tsy ekeko ary azagaga raha tonga atao Miara Manonja ankehitriny satria za kosa tsy miraitsy kombakomba amin'ny zavatra tsy mety ohatr' zany ary tsy zany no nentsika nandresena lahatra mponina tamin'ny fifidianana hoe izahay dia anohana ny be ny tanàna izay relisitra aminay ka ninninona ataony na nimba ny fivelomam-ponina izy na anao iny izy na aka nkerin'ny zavatra any aminareo izy na aka vola miopapana aminareo izy dia zay tompoko dia hitehaka sanatria dia sanatria tsy miombokevitra amin'izany zay kosa aloha ary dia tena fiera miteny an'izany eto afaka ataony ndray zay ataony rapitso fa tsy mampaninana anahy zany fa ny anahy dia ny mahasoa ny mponina ary eto amin'ny Miara Manonja no isan'ny sehatra ahafana ary tsy voazay angamba no miteny teto efa misy any teto vahiny hafa ny resaka marary zay mpanolon-tsaina zao eto mitondra ny tsy marary mpanolon-tsaina fotsiny ao anatin'le hoe filan-kevitra noho izay fisiny zay resaka hoe karazana fanapara-pahefana zay fa ny resaka mihitsy hoe zay manana andraikitra amin'ny fitondrana ny mahasoa ny mponina kanefany dia mahita izahay fa tsy tena mahazo ny sehatra satria tsy rarahina ny mpanolon-tsaina tsy rarahina ny mpanolon-tsaina ohatra anankiray ny resaka Chinatown mbola malaza be amin'izao fotoana izao Chinatown zany anie dia eny anivon'ny MP any amin'ny MP zay mamaky nareo mpanao gazety mampafantatra ahoana kay ity ahoana moa zany tanàna Iarahamana ny tanàna Antananarivo dia ny mpanolon-tsaina tsy au courant ninninona
tsy mahafantatra ninina fa dia ampahafantarina hoe anao azotraina ataon'izao ny be ny tanàny dia manontany ny mpanao gazety ahoana ny hevitra reo koa zay raha moa tsy nampahafantarina momba le izy ahoana raha moa izy mantsy raha vao misy trangoatra zany mieritreritra ny olona mieritreritra izay mpanao gazety hoe concerné nareo satria le izy efa io efa atao mpanolo-tsaina zany no isany zay foana le zavatra mitranga irina rabe mananjara hoe zay mihitsiny atao zay hampinona ny mponina Tananarivo hoe izay mihitsy no adala manaiky ny zavatra tahak'izao hitranga fa ny tena marina tsy erana aminay ny zavatra atao ary eo anatin'ny elanela-potoana tsy ivorian'ny mpanolo-tsaina foana no mahita surprise manahirana tahak'izany zahay iverena kely voilà io zao miresaka Chinatown tsika dia tena za dia ohatrany mihitsy any anaty Facebook any manontany tena hoe fa mpanolo-tsaina ve za ty sa iza tena mampanontany tena iverena kely le resaka Clémence Arariny Irina teo le hoe maninona no olona ataontsika hoe vovonana roa samy hafa mihitsy no lasa miaraka ankehitriny dia amafiziko tsara le hoe tsangakevitra ny ijoroantsika inona le mahasony vahoaka an'Antananarivo rehefa mitovy ny hevitra andao miara-dalana tsy olana zany fa ny tena problemantsika eto anie dia izao hoe ilay couleur ny mandeha aloha fa tsy afaka mandinika lalina tsony hoe aiza le mahasony vahoaka sy ny sisa zany tena any amin'le sosialim-bahoaka foana any any mahasaro-piaro a misy fotoana indray andro a tena nandalo teny ampartia Nambomanarina eo amin'ny 12 alina eo fa tena ohatrany manofy ianao mahita ny bidon mavomavo milahatra zao ve ny fahoriany ty Antananarivo ty ray olona na dia izay hanome rano fisotro madio sahaza nisa tokantrano azy lahatra tena fahoriana ary tsy eny rery fa zay no hitan'ny masoko fa zay alehanao na iza na iza ny azy ny tena zay no mahasaro-piaro anazy Rina Rabe Mananjara hoe tahaka ny be ny tanàna zay nofidimbahoaka izy lany izy zany mipetraka teo amin'ny toerana io fa ny mpanolo-tsaina koa dia nofidimbahoaka ary anisany akaiky ny vahoaka voalohany indrindra maninona moa raha mipetraka ty resaka trafic d'influence anala mahitsy resan'ny Clémence Arariny Irina ty maninona ny mihazakazaka mandefa MP any aminazy le olona efinjeo zay fa misy trangotra zao satria ny mpanolo-tsaina dia supposé olona faran'izay proximité akaiky ny mponina satria voafidimbahoaka fa ny tena problème dia zao hoe inina tsirarahina ary tsy considérena apetraka fa tsisy valeur nareo fa zay rehefa tehanao zavatra na eo nareo tsara tsy eo nareo tsara fa ny ataonay foana ny ataonay ary rehefa midrikiny ianao manohatra ny zavatra tsy mety dia izay ataonareo fa ny ataonay foana zay le teneniko hoe lasa misy tsy fifanajana sy fifanaovana tsinitsinina nge samy nomena ny andraikitra manandrify sy napetraky ny vahoaka amin'ny fitokisana sahaza azy ny tsirairay dia tokony tsy hifanao tsinitsinina tahaka izany ary tsarofo tsara veriko ihany fa na hoaiza tsika tany-tandalany Madagasikara dikan'izany arao ny lalany rehefa tenenina ianao hoe tsy mahazo manao akta ianao raha tsy mandalo amin'ny reto conseil municipal reto dia atsao zany rehefa tsy te-kirotanarytsika dia afinaritra ve ny ianao guerre médiatique isaky ny mihodina andeha indray aloha iantso mpanao gazety indray Clémence Arariny Irina na ny tim io ange samy araky ny teneniny be ny tanàna zay miala tsiny fotry no averiko kely eto hoe ny vava samy manana ny télé sy ny radio samy manana ozy izy fa aloha samy miteny fa tena samy manana sehatra afahany miteny tokoa ane nga mo azo sakanana zao Clémence miteny etỳ Miara Manonja fa hoy aho hoe rehefa samy mahatsiaro fa nofidimbahoaka sy nametrahana fitokisany alao samy mifanaja amin'ilay andraikitra atrao dia zay mahasony vahoaka i mahasona fa za mihazakazaka amina bling be dia be kanefa ny fiainany vahoaka efa miohaka amin'ny tany firifiry moa ny fiveloman'olona ny mpitehana Rina Rabe Mananjara tamin'ireny destruction ana box reny dia apetraka aminao hoe mba ohatrina ny investissement kely efa nangon'ireny olo reny tanatin'ny 4 taona mba nivelomany teo fa mamparary ny fonao mihitsy mahita amin'ny fijoroan'ilay izy satria tamin'ny andro ny Ramatoa Laura Valomanana ny convention nandeha dia izao ravako io satria tsy tiako ilay olona zay nge le problème tsangan'olona no lasa jerena fa tsy izay mahasoso mahatsara ny vahoaka amin'ny resaka an'izany dia misy fotoana moa tena ohatrany hoe tsy natanty fa somary nanao publication kely tany amin'ny Facebook hoe irairaina be tamin'ireny fotoan'ireny hoe trottoir ho an'ny mpandeha tongotra arabe ho an'ny fiara dia ozy izy aho hoe indraindray tsika hoa ridicule tena ridicule potehana box rehetrarehetra teo Soarano fa mibahana lalana hono za miteny anao Rina fa tamin'ny fotoana mbola tsy nisy ny mpivarotra teo ary ny tena mampatahotra mandalo eo fa feno mpanendaka teo fa rehefa nisy reny mpivarotra reny mbola nisy azo nandanana tsara ny lalana fa noravaina hono reny satria mibahana ny trottoir izay fandanany mpandeha tongotra dia asaiko mikisaka ianao 50 metatra fotsiny na 100 metatra makanesy eo tsy azo tafo fa misy lalana andehanana mpandeha tongotra ve eo ary na ny fiara aza miantso fonjeo vao afaka mandeha fa rehefa aiza ny ampiarina le inona dia rehefa aiza ny tsy ampiarina le inona fa manina manao fijery ohatran'izany rehefa tena hanamboatra sy hanitsy zavatra dia tena ataovy amin'ilay tena izy fa za hoe izay mahafinarinaritra anaka satria tsy tiako ihany dia ny andravan'izay natsangany aloha no mahamaika
tonga dia afaka miteny raha raisiko mihitsy zay le hoe satria tsy tiako ianina dia ravaiko le izy le iany ianao ohatraohatrazay mantsy le izy ka zay le hoe ao anatina fitantanana tanàna fomba fijeriko ty ary mahitsy be amiteny azy a hoe tsy raha resaka politika averiko le hoe politika madio teo ao anatina fitantanana tanàna raha tena anao politika madio tsy mijery loko zay ny tokony ho izy zay rehefa antsika manokana zao resaka box marina fampitantana teo aloha no nanorona an'izany ary raha ny tenako zao dia isan'ny ataontsika hoe nisy disadisa misy tampitantana teo aloha resaka taxi ho resako raha sitraka rehefa aveo fa zao le izy nefa dia tsotra amiko tsy rehefa mitantana tanàna ianao a dia tsy tokony anana fomba fijery ohatra zany hoe zay mantsy le tsy tiako ianina teo hoe tsy tiako ianina satria iksa nanao an'ity ianina ity dia za zao ny eto amin'ny toerana dia inona daholo nataony ianina teto dia horavako zany tsy zany natao hoe mpitantana tsy mendrika ana olona mpitantana ny manana toe-tsaina ohatra zany ianao raha mpitantana tanàna dia mahasoa an'le vahoaka ny tokony hojerenao dia mijery an'le resaka box zao dia marina be mihitsy le teo hoe satria ve mpitantana teo aloha no nanorina azy dia satria zany hoe miova ny fitantanana dia arodantsika ireo ary iresaka velirano satria za zao tena mahafantatra tsara an'izany aiza ho aiza ao anaty velirano no misy an'izany hoe horavana daholo mibox eo analakely dia hopotika daholo fiveloman'ny olona zay le teneniko hoe tsy manohana tsangan'olona fa manohana tsangakevitra ohatra zany ihany koa raisiko ihany ireo resaka fandrotanan'ireo dia tena mahazendana ary mahantsikaiky satria izao raha misy an'ity fifandirana amin'ny resaka fanesorana amin'ny ben'ny tanàna ity moa zany satria ny tena kokoa dia nitory azy indray mandeha fa tsy zakany hatramin'izao izy dia mitady ny fomba rehetra amelezana raha nitory azy a dia mamaly izy zany mandrotsaka mémoire en réplique izy zay moa fiantso azy zany amin'ny terme juridique dia mahazendana ho eo satria délibération tamin'ny fotoanandro ny tantanan'ny ramatola loravalomanana zany a nametrahanandreo boxareo dia rehefa tratra izy zany rehefa hoe no nitoriko azy hoe tsy nandray délibération tsy nanaraka ny délibération ny conseil municipal amin'ny fandrotanana sy ny sisa dia inona ny zavatra nataony délibération tamin'ny andro ny mpitantana teo aloha ihany no narotsany tsy haiko raha azonareo le zavatra ridicule ao anatin'le izy normalement zany raha ohatra ka hoe anafoana izy an'izay délibération tamin'izany dia tokony délibération raisinay fanolo-tsaina amin'izao no tokony hoe io no délibération raisim-panolo-tsaina fa délibération no raisin'ny mpitantana tamin'izany dia le maha ridicule le izy zany dia zao hoe le mpitantana tamin'izany ve ataontsika hoe nanana le hevitra dia mpanolo-tsaina nanapa-kevitra zany hoe reo zokinay mpanolo-tsaina zany nandray an'le fanapa-kevitra dia reo zokinay mpanolo-tsaina reo ihany koa ve no andeha anafoana an'ny fanorenana izay efa notapahany azonareo le zavatra ohatrany hoe tsy mikolla tsy logika tsy cohérent ao anatin'le zavatra misy saingy zay le zavatra misy zay ny mpitantana atsika amin'izao mpitantana ny tanàna eto amin'ny tanàna Antananarivo ataoko angamba fa tsy adala ihany koa ny anivon'ny fitsarana ka anaiky ho rebrebena amin'ny zavatra ohatran'izany dia zay ngamba ny tsara resako kely ngamba makasika an'izay resaka box sy ny makasika ny an'izay ary farany angamba ny azafady indrindra dia mbola tonga atao tsaiko le resaka box dia mampalahelo ty ndeha atao ara hoe amoron-dalana ny toeran'ireo tranon'ireo ohatra dia nanorina ve anao tsena eo be oririka misy étage io zany zao dia tsy tokony nataonao lahara-pahamehana priorité de priorité ve nametraka an'ireo olona noravanao tsena tamin'ireo analakely soran'ireo tsy zay ve ny logika le izy tsy voantso mihitsy ireo olo ireo tsy voantso zay le teneniko hoe inona zany fitantanana zany raha ohatra raha ataontsika hoe mba mety hoe nanenina kely raha ohatra izy hoe tokony tsy nataoko marina zany ty fa nanorina nefa izy an'io tsena eo be oririko izay mbola resabe moa tsena be oririko dia tokony zany mba nomena sehatra atao re olona noravana fananana fa dia ny eto tsy nampidirina fa dia olo-kafa ny ao anatin'le tsena be oririka dia zay le izy zay le teneniko hoe makaiza le fitantanana an'le tanàna fa amiko aloha za manokana miteny an'ity hoe tsy mandeha amin'izay ary aoka tsy ho adinoana fa tamin'ny vanim-potoana nandravanandreo box reo dia tsaroko tsara ny tenin'Andriamatobe ny tanàna hoe ny assainissement tompoko dia tsy janona na faly anareo na tsy faly zany hoe itoy le fanapitehana sy fandravana zay foana ny tiako tenenina hoe tsy manakana ange raha tianao zavatra ianao anatsarana ny tanàna
manaraka ny rafitra sy ny lamina tokony arahana aloha fa ny faharoa dia izao mba misy mesure d'accompagnement fi ataonao rehefa manapotika zavatra olona ianao fa raha ataonao le izy aveo dia iza ny anjaka ao anatiny io ary izay ao mampanontany tenana foana hoe ny malagasy ve sa ny vahiny no mahazo sehatra kokoa eto amin'ity Antananarivo ity tanàna efa lasa somary ironiseny olona hoe vazaha no mitondra antsika tsy gasy tsony no mibénéficie an'izay tokony zavatra ho tsara eto amin'ity Antananarivo ity fa tena vao mainka miconfirmer an'izany zavatra zany ny acte rehetrarehetra atao ao anatin'le izy dia tena tsaroako hoe tena tsy nisy sentiment mihitsy ny tenenana tamin'izany hoe tohizanay ny assainissement na hoekenareo na tsy hoekenareo ny fasy afasy zany resaka zany dia hoy izy hoe mba aiza ho aiza ara zany le fo milaza azy ho ray aman-dreny mitsinjo ny vahoaka izay tena nitehatiavin'ny vahoaka no heverina fa hitondra fanatsarana ao fiainan'ny olona tamin'izany fa mitana ange zany le izy dia ho gaga avy anao ankehitriny raha ka misy miteny any ambadibadika nareo tsy tia fandrosoana ahoana zao mba tsara ohatra zay mandroso ono apetrako aminao ny fanontaniana mandroso ve tsika izao anontaniako kely ihany ianao mandroso ve tsika izao raha hiteny aminao aho hoe tokantrano antonony tsy teny hoe mahantra fa antonony ny telefônina anaty amin'ny herinandro dia niteny hoe zahay nery lilika indre mandeha misakafo ao anatin'ny ray andro eto Antananarivo zany eto Antananarivo zany zavatra zany ary raha sendra mahita ary zay vao mihinana indre mandeha tsy ireo reo olona rehetrarehetra eraky ny tanàna ireo na mpivarotra paoma kely mba efa azontsika saretsaina ave hoe raha lafiny daholo io paoma ray sobika io tsy ny vola rehetrarehetra lafiny ao akory no tombarotra daholo fa misy masokarena hoentin'ny miady rapitso io dia misy tombarotra dia iny tombarotra iny mahazo firikapoaka hihinana sakafo roviana fa zany karazan'olona zany mbola dodosana ohatra ny manenjika inona raha mba miezaka ny mivelona be dia be miteny tsy tia fandrosoana nareo midira amin'ny ara-dalàna raha te hivela toy izy hoe mba miangatry nareo le retsy mba fantatrareo hoe fa fikarakarana ny identification fiscale fotsiny ohatrinona dia ohatrinona manao carte statistique dia mba ohatrinona tifon kely hoentin'ilay olona miainga amelomana ny ankona fa maninona tsy mijery zavatra ohatran'izany za tena te hanaitra ny fosiny sain'ny mponina Antananarivo hoe sao dia efa tafa ohatra le retsy zao zavatra hoe ka miatra manaina mahita olona efa torana sy noana sy maty ery ve ianao vao tonga zany hiandro drame tahaka izany ve jereo ny pandémie efa tsy hita ny fomba higérena anazy ary mianaka tahaka n'inona hatramin'izay fomba kely hivelomana ihany koa mbola sembatsembanina dia ny tena mandreraka ao anatin'le izy mampanontany tena hoe fitantanana manahoana ny tantanana an'ilay tanàna dia hoe ny olona izay tsy malagasy ny tena hitanao mivelatra sy afaka manara-po amin'izay investissement tiany atao fa le malagasy eto amin'ny tany le mponina Antananarivo eto iarivo eto amin'le misy azy raisiko zay ary tohizako kely angamba nasitraka ao rina rabe mananjara le hoe tsy malagasy no misehatra hozy izy namana Lili hitantsika anie zao farany toy tery anosy zato tsy manao affirmation gratuite nareo tsy manao miaraka amin'ny ka ty misy proof mihitsy ka teratany vahiny kosa raha tsy diso le tompon'le trano be tery anosy zato raha tsika manaiky iny satria nareo mpanao gazety namoaka le vaovao dia ohatran'ireny zao zay mantsy nandresako ale tenin'lio anoizako azy ahoana moa fanorenana goavana atao hoe tsy lavitry ny lalana amoron-dalana akory ary raha zay nazy io lazana azy dia tsisy mahita na ny tao amin'ny sahantalemy andraikitra ny urbanisme na ny eo anivon'ny fokotany na ny eo anivon'ny ataontsika tanatohatra maro samihafa dia tsisy nahita dia rehefa raikitra ny tonga ny fotoana hoe nyrodana le fanorenana dia milaza tsy nahazo permis io tsy ohatrazay ohatran'izay zany le hoe tsy te ho tomponantoka zany ny amin'ny zavatra mitrangy dia nefa rehefa aveo mivoaka ihany marina hoe teratany vahiny ny tompon'le izy miresahako koa le resaka hoe fivelomana nresahany fiveloman'ny olona mponina resahan'ny Lili teo za zao nahita ndre mandeha tena hoe maso mahita avy namonjy fivoriana atao amin'ny lapa dia ny zavatra mitranga niditra tatao amin'ny misy lalana ao ambadiky ny lapa ao zany dia misy mpivarotra telefôny le finday entina mandehandeha ireny za tena manaiky hoe ny lalàna dia natao ampiarina ekeny zany tsisy olona ambony lalàna moa fa ambany lalàna daholo ny sasany ihany ny ohatry ny ambony lalàna fa ny akamaroan'ny olona rehetra raha ny tokony ho izy raha ny lojika dia tokony ambany lalàna fa ireo mpivarotra telefôny ireo dia sanatria ohatrin'ireny mpanendaka ireny ireo mpiasan'ny fivondronana manendaka an'ilay tena teneniko mihitsy le hoe manendaka any masoko anina hita fa tsy hoe honohon'olona nanendaka maka le telefôny eny am-pelantanana dia tamin'ny voalohany aloha zany gaga zany ataoko fa mpanendaka le izy dia hoe nahatratra mpanendaka zany retolona mitangorongorona misavorovoro mitabataba aika izy zany le gros bras ao amin'ny commune ny tonga dia mialatsiny amin'le fomba fitenenana hoe manao tonga dia misitona ankery
an'ilay finday an'le olona mivarotra amin'ny angamo tsy misy lalàna ny fomba fakana ka zay indrindra mantsy le tiaviana hoe nareo mpanao zay aloha mbola tsy nandinika an'izany a fa normalement zany misy tokony misy rijateny mifehany zany voalohany indrindra tokony ampafantarina aloha iza ny maka an'le entana faharoa aiza le entana no apetraka fahatelo ampafantariny olona ny lalàna hoe raha mivarotra finday eny amin'ny sisin-dalana ianao dia zao sazonao zany aneo ah ianao raha mpitantana dia tokony ataonao mazava izay le mangarahary fa maninona ny tsy apetraka zany fa dia sanatria ohatr'ireny mpanendaka ny ataon'ny mpanendaka sy mpisito mahery rehefa tsy fidiny a fa dia gaga ny tenako hoe mpiasa ao amin'ny commune manao antony gilet CUA tony no manao an'izany fihetsika mamoehatra sy mamoafady zany eo amin'ny roapolo ny eo analakely eo amin'ny devant ny kaikaiky ny tsy eo amin'ny devant moa zany fa aty amin'ny sisiny ambadiky ny lapan'ny tanàna zavatra ohatran'izany tsy azo ekena kosa tamin'izay fotoan'izay moa zareo no tena nitaraina le olona hoe tena zay efa niantso mpanao gazety efa tena niantso télé mihitsy zay teto nampahafantarana an'io fa tena tsy rariny ary nahateny mihitsy ara reo olona reo hoe zay madame Clémence tena miandry fotsiny hoe inona ny topy a fa tena tsy zakana intsony zao zany ane efa sininy ane zany sininy zany zavatra zany hoe efa misy olona tena efa tsy mazaka tsony an'ity ataontsika hoe didijadona ataontsika hoe fanaparapahefana fitadiavam-bola tafahoatra satria raha nyteneniny zareo tamikany aloha averiko ny zavatra nyteneny dia hoe io raha alainay ao io a dia 300 000 ariary na 1 500 000 francs vomivoaka ka na le valeur an'le téléphone na raha tsy ho 1 500 000 francs ahoana moa zany dia zay ve ho averiko foana zay ve ho le vely rano zay zany miverina foana amin'izay hoe tsy izay mihitsy ny zavatra nifampiresahana tamin'ny mponina Tanarivo ary lojika be Clémence Rarnirina raha tia Miara Manonja androany mazava zay fa mbola misy zavatra fa ihany koa resaka taxi anao ngamba tsy azo ilalovana fotsiny aloha manahoana zay manahoana ny fivoaran'io resaka io satria nafany io tamin'ny fotoan'androny zao nefa lizy ohatran'ny tsita zay fandehany tena zay kosa aloha ary eto dia tena mitondra fialatsiny aloha amin'ny namana taxi rehetra satria zay moa le hoe fiteny frantsay ty indramiko hoe l'herbe est toujours verte ailleurs ianao zany mieritreritra foana hoe inona no zavatra ho tsara kokoa ary nampidiranao ateto amin'ity fandarana ity dia hoe ianao nitarika anirika fa averiko a nisy fifampiresahana tao ary fifampiresahana lehibe indrindra tamin'izany dia niresaka taxi za moa mafilohan'ny taxi akoatra mampanolotsaina za tena sarotiny ary mametraka an'izay androany hoe sarotiny androany raha pitso raha mbola za koa mifilohan'ny taxi amin'izany resaka taxi Antananarivo zany zavatra misy dia zao taloha ary tamin'ny andron'ny mpitantanana teo aloha niakatra ray alina fotsiny ny resaka droit de stationnement izay efa tena nitabataba zay tena nitabataba zay ankehitriny eritrereto hoe mutation 35 000 ariary teo aloha napiakarina 400 000 ariary amin'izao fotoana izao eritrereto hoe 35 000 ariary miakatra 400 000 ariary eritrereto zany hoe dingan-davany rapeto raha mbola fohy fa dingan-davany inona angambo zany dia ianao efa 500 000 ariary ary io ba 500 000 ariary no nedivana taxi tsy vakilovo tsy vakilovo mihitsy mandritra ny tontolo andro dia zany zavatra anao mahagaga hoe dia mba niady zany zay satria zany le argument nentina dia atoane misy foana le tsy maintsy misy foana le mandondo vola amboniny foana vao mahazo dia aleo ataontsika reo dia eny ary mba proposé zany izahay zay le teneko mantsy hoe zay mpanolotsaina hoa tsy omena ny asinay dia mba proposé zany zay hoe mba ataovy 300 000 ariary ary zahay mpanolotsaina maromaro izay ny eo anatin'ny commission transport mba ataovy 300 000 ariary non efa ndresahana tamin'ny ina moa ty mpitatitra sasany moa zany le izy hoe atao 300 000 ariary satria moa zay le argument zany satria efa 500 000 ariary le izy dia mba zay zany mijery hoe raha ohatra mba 300 000 ariary farafaratsiny efa miakatra folo enerana izy zany 300 000 ariary zany mba ataovy amin'izay efa araka ny teninao efa tena bidy mihitsy amin'izany hoe ahoana moa no zany nefa ianao koa tsy afa manoatra satria ao anatin'ny commission transport tsy zarery ary ny commune fantatra fa mila vola ary ny resaka mutation zany tsy isan'andro kanefa ny zavatra nisy zay miproposé 300 000 ariary potra vany tonga dia hoe 400 000 ariary hoe ahoana ny poirany 400 000 ariary nefa zay manao 300 000 ariary dia hoe le CSST na le comité stratégique secteur taxi no miproposé an'io aiza le asin'le mpanolotsainy inona ny idirana zany entité hafa tsy mpanolotsaina anatina proposition ao anatin'ny filan-kevitra municipaly ary zany CSST zany dia napetraka tamin'ny fotoan'androny dia hoe io no andamina ny taxi dia manomboka izao
za efa nieritreritra mihitsy hoe ialailany kely amin'izay am'le resaka taxi fa mandraky tiany androany rehefa misy problème mbola za ihany ny antsona satria tsy mahavita azy rehefa miaraka mipetsapetsa ao dia findran'ny virus ao zay le zavatra misy ka mampalahelo ao izy mantsy anao zao ny capacité zay moa isany nangataka hoe mba vereo le capacité asiana vola 30 000 ariary ny taxi 40 000 ariary ny taxi be ohatr'izany koa ny resaka ino tsy anarany indray aloha mba niadivako mafy dia mbo tratra izy zany tamin'iny dia tsy afaka nanoatra satria rehefa niona tamin'ny taxi ny andriamatobe ny tanàna dia niteny mihitsy changement de matériel fa anareo manatsara ataontsika 0 ariary zany tsy problème rehefa tonga amin'izay fivoaha le budget tonga dia mivoaka avany 350 000 ariary izay raha tsy diso eritrereto amin'izany hoe aiza hoaizaka zay le teneniko hoe rehefa ny olona hoany tsy mitana ny teniny dia tsy azo atokisan'izy ary za zao dia profo mivaingana profo mitohaka amin'ny tendany mihitsy zany eto hoe mijoro eto anareo fa volombelona hoe misy olona tena tsy mitana ny teniny zay le izy raha mato lili raha farala tonga ho an-tsaiko avy hatrany fanontaniana manao hoe tao anatin'izany ve zany tena tsisy fanatonana mihitsy ve tsika malagasy tsisy fanatonana mihitsy fa any amin'ny fitsaranany ianao amin'ny farany mbola mihenjana zany ny raharaha amin'ny zao fotoana zao sa hoe nareo koa efa hoe zay ny hevitra io ene rina rahabe mananjara dia izao hoe rehefa tiana andeha ny fifampiresahana dia misy ny atao hoe miteny dia misy ny atao hoe miaina zay no atao hoe communication misy miemettre message ao dia misy mandray an'le message ao fa rehefa tena tsy misy fifampienoana dia mihenjana ny tady mazava loatra zay ny teneniko anao hoe nisy fotoanany asa raha tadidiny mpanolo-tsaina Clémence Ararnirina fa nandreraka ne na miatrika fivoriana raha fa tension be foana isaky ny mandeha fivoriana fa mpigidragidra vava be sy ny sisa ianao ty ivelany tabatabana zay indrindra dia zany ve ny tokony comportement tokony fitondran-tena ny olona voafidim-bahoaka fa misy zavatra tena tsy ahafahanao mangina fa tsy maintsy mampitrotra anao ary zay zavatra efa tenenina foana ao anatin'ny fivoriana irana hoe raha tianareo andeha le zavatra dia mifampieno zahay inona moa ny dikan'izany mpanolotsaina manolotsaina manoro hevitra miconseiller dia inona ny antom-pisindreo rehefa tsy hoenonireo zay ny njatra mampanontantena ao anatin'le izy fa za miteny anao fa tsy misy tsy samy teny isan-jato akory hoe firy amin'ny zavatra notolorana saina sy ny proposena no mba ninona tsisy communication mandeha rehefa tsy vonina ny aina anao ka ozy izy ianao hoe manahoana ny fandehany dia mienjana foana ny tady rehefa tsy hifampieno ny hevitra tsy maintsy ho avoaka ary ny antony nifidianany vahoaka anay dia hitondra isolontenan'ireo vahoaka ireo hanome tolo-kevitra avy any amin'ireo tsy maintsy hiteny zay raha mbola ao anatin'ny mandasy nomena andraikitra sy fitokisana koa ny olona ny afaka mivadika amin'ny teny nomeny fa za manokana tena misy redevabilité tsy azoko atao tsinitsinina mihitsy amin'ireo olona nandrotsaka vato ho an'ny anarako manokana tsy afaka anao tsinitsinina zany aka hoe hodiko fanina reo fa za mpanolotsaina tsia fa amiko misy andraikitra takina amiko ka tsy maintsy hiteny raha mbola ao amin'izany toerana zany koa hafandray raha hoe tapitra amin'ny mandat zany dia io fa tsy mpanolotsaina mety hoe anginangina kokoa ve fa endrika hafandray ny hitondrako izay mety tiana hoentina fa ny mpanolotsaina tsy angina zany raha mbola misy hatra tsy mety eo ary tsy maintsy hanolo-kevitra foana fa dia rehefa samy be lohe tsy mihaino dia misirisiry eo foana zany dia ho aizy ty Antananarivo ty tonga atao tsaiko nareo mpanolotsaina resaka zortira misy resabe koa io hoe ahoana tany tanàna Antananarivo rery ahoana ny ministera ao anatiny sinsisa ahoana ny tension amin'io zortira io fa zava misy aloha hitanay mpanao gazety hitany vahoaka dia ohatrany aloha atao hoe miramma tsy tena mandeha araky ny tokony ho izy zany le fandraofana sortira fa ndraindray madiodio na hoe tsy sortira dia ray misafovona be dia mifofona amin'izany manahirana be nareo mpanolotsaina fiaina voaka Antananarivo zany ahoana fipetraka io amin'izao ny resaka zortira aloha zany taorianan'ireny le hoe ny tombo be reny ny zortira teto Antananarivo tamin'ny faraparan-taona dia indray mandeha any zay zao no mivory tamin'iny fotoana iny zany satria ampahafantarina ny mpijery antsika sy ny mpiaino antsika tao Miara Manonja fa 3 volana zao tsy mivory ny mpanolotsaina izay zavatra tsy lojika mihitsy zany raha tanàna lehibe ohatra Antananarivo ka misy tokony fanapahana foana ny zavatra tokony mandalo fanapahana avy aty amin'ny mpanolotsaina ny akamaroany zavatra tapahana sy arosopitantana nefany dia 3 volana zao zay efa trimestre ray tsy misy fivoriana izay mahazendana ho azy zany tsy mbola nisy ohatry ty tena miaika
dia ny zavatra misy ozy ianao zao ordure dia ny fotoana zany zay vory tamin'ny décembre iny angambany dia ndresahana le zao ordure dia hoe iny efa mandeha efa miasa efa tsy verenana tsony fa efa miasa nefa ny amin'izao fotoana zao marina ny teninao menimenina ny olona miverina indray fi menomenomany ny olona dia faraparany teo zao dia hoe hoaverina amin'ny commune ny fitantanana ny samyva marina fa teny nomena tamin'ny propagande zany fa io teneniko foany ty hoe ny velirano arivo tsy ambony noho ny mpanolo-tsaina noho ny filan-kevitra dia ny teny nomena koa tsy ambony noho ny mpanolo-tsaina fa tsy hoe rehefa tenenina dia tsy maintsy tanterana fa tsy maintsy misy rafitra ao zavatra misy momba ny resaka fanandrofana fako iny zao hoe averina amin'ny sambyva dia menimenina zao misy apahany sahady ampiasa ny sambyva rehako farany teo tamin'ny herinandro lasa teo hoe ahoana moa no décret no anafoanana ny lalàna fa lalàna nametraka ny sambyva ko nahoana no décret no entina anafoanana azy zay zao dia efa miteraka olana zao zay averiko le hoe tsika no ametraka an'le ny eritreritra ametraka an'le filamatra nefany tsika no manondrana ao anatin'le izy akoatran'izay momba n'le resaka fako zay ihany dia menimenina ny mpiasan'ny sambyva amin'izao fotoana zao satria ohatrany tsy atreto aloha hatramin'ny androany tsika enina ambin'ny folo marsa mbola tsy misy zany le fifampiresahana aloha fa dia ohatrany hoe mitazana fotsiny zany le mpiasa dia ny ahandro mpiasa ireo zany dia hoe hitsangana ny SMA société municipale d'assainissement natsangana moa ty société municipale d'assainissement dia zahay mpanolo-tsaina tsy ao courant niny atsangana société municipale d'assainissement fa mpanolo-tsaina ny tanàna tena tsy alapaziny oziny olona hoe mody tsy mahalala tsy hoe mody tsy mahalala fa tena tsy ampahafantarina mihitsy ny zavatra misy dia ohatr'izay le izy dia miaya zany ireo mpiasa ireo ary karazana fampahafantarana ataoko zany zay zavatra zay hoe miaya zany ireo mpiasa ireo anahoana no avinay satria iova amin'ity ny anaran'ilay sambyva dia ahoana zany no avinay arakasa ao anatin'izany resaka zany iteny ahako amin'le resaka société municipale mahateny an'izay dia ohatran'ny fotoana fampiresadresaka tamina mpanolo-tsaina ary ity tena zavatra nanafitoana ahy mametraka société municipale ny mpanatanteraka ny onivon'ny commune dia misy ataontsika hoe mpanolo-tsaina zany ho atao mpikambana ao anatin'ny conseil d'administration dia zay ndana oarana eno an'ity vaovao ty hoe dia efa misy ao zany dia hoe firy ny mpanolo-tsaina ilaina société telo izy raha tsy diso dia firy zany ny ilaina dia sivy dia rehefa sivy ny ilaina dia efa izy avy enona zany hoe izy avy dia mpikambana amin'ny bromaharitra efatra erika daholo zany dia avy eo tanosaina le dimy ambiny dia erika daholo dia izay ho le teneniko hoe za tena gaga za erika ary za tsy malahelo toerana fa zao kosa ny société municipale tsy an'ny erika oka zava rehefa apetraka ny conseil d'administration dia misy team ao misy mpanolo-tsaina maleo tena ao dia atao voatr'izay le fitantanana fa tsy hoe akamakama dia satria hoe inona moa ny fetsony azy zay hoe pouvoir discrétionnaire ny PCM le izy mialatsiny aiza ho aiza ao anaty règlement intérieur aiza ho aiza ao anaty lalàna no misy an'izany ka zay le teneniko hoe ny lalàna tompoko aza dia aza atao amin'izay itiavanareo azy ka zay tianareo ny ty hoe metimety amintsika ty dia andao tsika ry menakavy ato za ho ateneniko hierika fa za kosa malahelo an'izany satria société municipale amiko tokony misy team ao anatin'izany aleo samy ao dia mifanaramaso amin'izay tsy misy kototo ao zany amiko ny atao hoe fitantanana mahitsy fa tsy hoe zay aloha ny eto dia zay tianay zany ny ataonay tsy mety zany tsaroko tampoka satria miresaka fako sika miresaka hygiène sy ny karazany tamin'ny andro ny CMH iny raha matoa Clémence raha nirina tsy haiko raha tadidinao fa za manokana tsaroka hoe tany amin'olo kafa ny nazoko an'iny boky iny voalohany noho ny tao amin'ny fivoriana entina ilazana hoe tena apetraka ho tompotrano miony ilay mpanolo-tsaina dia avy dia manatanteraka sy manao zavatra foana tsisy akera tsisy akidinika resaka fako ny resantsika lasa verenako raisina foana le teny hoe rehefa tsy marina miteny omenao ianao dia anao tsy crédible ntsony amin'ny zavatra rehetra tena mianaka be ny coronavirus vokatry ny loto tena tafa ohatra fa inona lasa tsy nohony olona tsonina ny chiffre omenao ary satria anao tsy toteny satria ny zatra lazainao androany tsy lazainao rapitso hanika tsy nohona tsony dia tsy fantatro tsony zao hoe ahoana ny fomba imaitrisena ny ty valana retina ty fa raha resaka loto zany tena hitako hoe tsy miramy maraka le teninao fa ataoko hoe mistagina mihitsy angamba satria ho anay manokana zao tena
manoloana ny fiangonanay eo akaiky ny fiangonanay mihitsy ny misy ny fanaripako fa dia mifofona fako isaky ny alahady ianao tena mampalahelo mieritreritra an'izany na dia ny anadio efa nangataka foana hoe aksany fa tsisy miaino e tsisy miaino teneninao ny samby va teneninao ny tompona andraikitra fa enony fotsiny ianao fa tsisy tanterahany tiako lazaina hoe le izy ho ary efa tsy misy fiatraikany mivantana ty amin'le vahoaka dia tsy hitako ny hirahirana n'ity zavatra rehetra ty e code municipal d'hygiène nefa lototsoloto eraky ny tanàna mba efa nijery boky fa na dia tiana ve nareo fa ny zavatra hitako farany donné azoko farany dia tena anisany villa maloto indrindra eto tany Antananarivo mampanongo tena ngereto zany mampanongo tena ka ozy izy avy raha mba rakaraka le vavabe sy lehibe loha atao moa ny zavatra atao isy impactany amin'ny vahoaka maninona fa le izy rehefa anao tandroka ny amin'ny zavatra tiana tanterana araka izay tiana dia manao fa rehefa zavatra misy fiatraikany amin'ny fiainan'ny vahoaka madinika tena tsisy impact tsisy ninazo raisina mihitsiny dia averiko foana ihany l'exemple vient d'en haut raha te ho tian'ny olona ianao raha te ho toteny amin'ny olona ianao dia ny zavatra ataonao aloha atao manome ohatra fa tsy ohatra raha tsy isan'andro zao ny azy eo ka na ny fifampitondrana sy ny fifampiresahana eo anivony samy ao anatin'ny exécutif sy ny mpanolotsaina ara tsy mipasy tsony ny communication manahoana moa zany nipasy any amin'ireo vahoaka madinika mifidy ianao reo somary iverena kely ny tenin raha matao Clément Sarariny irina ny resakitsika teo ny amin'le hoe rehefa misy zavatra ho tapahana dia hoe tapaka mandalo any amin'ny mpanolotsaina ny tanàna aloha dia misy an'le hoe contrôle de légalité zay no lalàna zany ka mety tsy azo amin'ny mpiainontsika tsara le contrôle de légalité somary mba hazavao kely hoe mba ahafahany manaraka zany hoe ay atreto dia mandalo nytya zay vao ampiarina ka iny zany anjara asany anivon'ny préfecture iny ny préfet no mampisanana zay hoe mifanaraka ny lalàna ve mifanarakaraka ny lalàna ve ilay izay tapahana teo anivon'ny conseil municipal zany zay zany no anjara andraikitry ny préfet iny ary tsy maintsy mandalo eo anivon'ny préfet avokoa ny acte izay raisiny be ny tanàna na ny mpanolotsaina zay vao azo ampiarina zay vao azo exécutena zay le izy ka ino zao aby nefa ny hitako teo zao farany teo ny fotoanako sendra nandalo moa zany tena anivon'ny préfecture dia nanontany raha resaka iverenako kely le resaka nala mahitsy tamin'izay fotoa zay efa narodana moa zany le izy dia hoe ahoana nandalo contrôle de légalité ve ty fandrodanany ity dia hoe en cours ohatry zany mbola andalana le fanaovana le izy ny efa mirodana dia zay le teneniko hoe rehefa inontsika no manaja lalàna dia rehefa inontsika no manapa-kevitra tonga dia hoe anao zavatra tsy mifanaraka amin'ny lalàna velona ka zao ary tonga dia efa notaniana mahitsy hoe raha zany ny zavatra iainana zany eto Antananarivo eto ahoana ny fahitanareo ny mety hoe hoavy ao arindrina ao corona ty mamely misy an'izany litige be zany ny vahoaka n'Antananarivo miaina eo ihany tsika rehetrarehetra miaina eto ohatra mampatahotra ane zany ahoana ny fahitany mampandely an'izay ny zavatra tiako tenenina aloha iverena kely le contrôle de légalité misy zavatra nytapahana tamin'ny alalan'ny délibération ao arinan'iny rehefa ho ampiarina le zavatra dia tsy manana fahefana avy dia ampiatra n'iny avy hatrany raha tsy arahan'ny préfecture maso hoe mifanaraka amin'ny lalàna ve ty zavatra ho atao ty zay zany le contrôle de légalité raha hoe ezahantsika azavaina hoe ho azony olona kokoa fa ny tsy fanarahana an'izay lalàna zay tompoko rehefa tsy manaraka an'izay lalàna zay ny mpanatanteraka anatiny zany ny be ny tanàna dia izay le antsoina hoe afaka anaovana objet de déchéance zany zavatra zany ny tiako lazaina zany dia izao hoe ny tsy fanarahan-dalàna raha mandeha araka ny tokony ho izy ny rafitra rehetrarehetra sy ny fitantanana rehetrarehetra misy eto amin'ny tanàna dia izao ny tsy fanarahan-dalàna toko dia tena azo ilazana amin'ny be ny tanàna mihitsy hoe tsy mety aminao zany ty zavatra ty satria tsy arahanao ny lalàna fa ny zava-misy moa dia izay teneniko anao zay hoe mandeha any amin'le mpanaramaso mihitsy ianao fa valiny mifanohitra amin'ny andrasanao ny azonao any mampanontany tena hoe atraisa ny moavina Antananarivo dia raha mbola ohatr'izao foana ny fitantanana dia manahy aho fa mbola ho betsaka ny ravafananana raha ohatr'izao raha mitoy izao zavatra izao ary mbola ho betsaka ny very asa contraire be amin'ny zavatra nampanantenaina ary raha noavy ny fitantanana amin'ny akapobeany dia ozy aho hoe tsy mahazo an'ilay crédibilité ho anivon'ny mponina raha mpitantana raha ny hitako satria marina fa misy ny ezaka tsy mandany zany tsika hoe misy ny ezaka manao zavatra tsy manao fotodrafitra seroa fa tsy mahasehaka n'ilay tsy fanarahan-dalàna sy
fitadiavam-bola miopapana izay miatraika ny amin'ilay kitapo-bolam-bahoaka ilay zavatra misy tena hoe reraka ny tena raha nanao interpellation nanao antsoavo hoe misy zavatra tsy mety fa rehefa ianao no miteny dia fahavalom-bahoaka ianao zany fahavalon'ireo olona ao anatin'ilay vovonana misy anao dia safidy moa io tsika rapitso no ahita hoe anahoana ny toena satria raha tsy resaka fotsiny afa tsy ty resaka autorisation de circuler ny resaka autorisation maromaro alaina amin'ny mpitatitra io dia za aloha dia tena manamafy fa ny mpanolotsaina ierika miaraka mpanolotsaina tsy miankina vitsivitsy no ny fidy an'io tsisy idiran'ny time io tsisy idiran'ny combat io tsisy idiran'ny clémence io tsy ny fidy an'io budget io izahay araka ny telele teo ny séquestrena ny idina matrano natao zay fomba rehetra nampandanina an'iny budget iny zay moa zany dia manasa tanana fa ohatr'izay le ozy izy ianao hoe no avina Tananarivo dia tsotra zahay mpanolotsaina dia tsy mitsahatra amin'ny teny tsy jereny tavan'olona tsy jereny hoe ty tsy tianay zay tsy manao oatra anazy hoe ty tsy tiako fa zay tena amin'ny teny hoe ty misy zavatra tsy mety saingy zao mafylobe manao be marenina dia io izy io fa hitantsika amin'izay manomboka menimenina ny olona ny amin'ilay resaka autorisation amin'ilay resaka vola be alaina etsero amin'ilay resaka parking amin'ilay resaka parking dia zao ka zay indrindra mantsy amin'ilay resaka parking zao mantsy momba ny parking rehefa nresaka n'ilay parking dia hoe omena ny association zany fitantanana n'ireo parking izay tsahany izy park bon tsy maninona zany zay fa zay zany le fandaminana zay miteninao ianao teo hoe nareo tsy tia fandrosoana tsy tia fandrosoana ka rehefa ohatra ka tsy mandeha araka ny andrasan'ny mponina dia mijoro zahay teny nomena mihitsy teny fampiresahana moa zany miaraka tamin'ny tale misahana ny fitaterana ny amin'ny hoe za zao tena ny teny zay moa anatin'ny commission transport hoe efa tena natao teny erana tsara tamin'ny mponina ve io vola ho alain'io sy ireo association reo tena manaiky ny fisian'ireo fe mponina manaiky mponina tsisy problème zany io ankehitriny voamaly any nisy ny antso nalamahitsy no antso zany sy tena nalamahitsy hoe angalana 25 000 ariary ny tomobile ray isam-bolana raha ohatra ka gérena association fa raha ohatra ka tsy gérena association le parking dia 10 000 ariary isam-bolana re olona ny assurance raha ila tsy voalohan'ny olona raha resaka fiarytsika satria fiary zany dia mbola angalanao an'izany resaka parking zany nefany raha ohatra ianao ka ataontsika hoe maka efa mba nanao kajikajy ihany maximum zany raha ny tokony ho alainao raha ataontsika hoe 900 ariary isan'andro ny parking satria parking de nuit zany ohatra ndeha ho resahana dia mba ataontsika hoe 900 multiplié par firy ny ray volana dia mba zay zany izy fa tena miopapana ao ary zay mahatonga nahako miteny hoe misy film gasy zay any hoe vola foana fa dia tsisy afaty zay dia eto amin'ny tanàna Tananarivo ka mampiaia be ihany raha za manokana ny hoavy raha mikasika an'ity tanàna Tananarivo dia raha ohatra zao foana ny fomba fitantanana miresaka an'le hoe hoavina Tananarivo tsika rina dia izy hoe tsy mandeha lavitra tsika tsy hoavy lavitra tsony le jerena fa zao tsika miteny zao mamandiana angena reo mpanao gazety manao micro trottoir eny an-dalana eny dia antanio ny olona fa tsy misy tsy mikaikaiky ary tena miandry alohany hoe andehanako teto dia nisy ny antso manokana dia zao ny tena eny hoe miandry izay zavatra ho ataonareo zay fa tena efa reraka tsy vitanay tsony ty zay rehetrarehetra lafo ny mahakasika ny fiainana eto Antananarivo tsy zakany olona tsony vola miopapana saina alohany tsy zakany olona tsony nefa ny antom-pivelomany tsy avelanao ivelatra dia ozy izy hoe tena tsy hitako ny hoavy antenainy rehefa tsy anam-piovana ny mpitantana sy ny mpitondra ary tsy hoavy elo io fa zao présent zao ankehitriny zao efa tena tsy zaka ny vahoaka intsony za moa zany dia manararoatra hoe mino afa tsy zaha rehetra fa ny mponina Antananarivo rehetrarehetra dia tena efa malala hoe tena mitady ofeno ny kapoaka efa tena tsy vita tsony ty zavatra ty ary tena ny hafarany angamba dia tena ho lasa tena tsy haiko fatiny anoanana daholo ny ankamaroan'ny olona fa tena tsy mandeha amin'izay alehan'le zavatra ozy hoe raha mampanantena zavatra ianao fa hanasosy anatsara ny fiainan'le olona dia zany no tokony hoe zahana atao dia mbola tsy tara loatra fa raha no avy zany tena tsisy antenaina raha zao ny fandehany sy ny trajectoire andehanana tsisy ny ninona antenaina mazava zay ona raha matoa Clémence manaona ny fiaraha-miasanareo amin'ny eny amin'ny rafitra teny amin'ny fotony ny any amin'ny fokotany sisa misy feo ihany koa mantsy eno aveny amin'ny resaka hoe fampandrosoana amin'ny akabena ohatrany misy mahatsiaro hoe vao ilikilika mba enonareo mpanolotsaina ve zany satria any amin'ny fokotany miainga zany zay manokana zao zay zao boriboritany fa enina raha ny tenako manokana mbo manarina dia
misy fotoana aloha tena miona mihitsy zahay manao tarazana tatitra moa zany misy fotoana nanao an'le fijerena momba ny fanaovana tatitra nataon'ny mpanolontsaina zay ngamba nataonay tamin'izay dia miresaka fanakalo hevitra mifampiresaka amin'ireo président bokotany rehetra eo anivony zany boriboritany zany maka ny hevitra izy ireo ao anatin'ny filan-kevitra moa zany efa misy ale rafitra ihany koa antsoina hoe cordo izay reny zany no ataontsika hoe mandrindra ny anivon'ny arrondissement samihafa na ny boriboritany samihafa ahafahana makana izay etaeta sy ny ataontsika hoe ny marary mponina zany hoe ahafahana zao manao karazana liaison entre ny mpanolontsaina zany sy ireo mponina ihany koa zany zay rafitra zay fa ny zavatra misy aloha hatreto ny hitako aloha dia saika tonga dia mandeha direct foana ny mponina rehefa misy zavatra mahazo azy za zany tena mahatsapa an'izay mihitsy hoe tonga dia manoratra manao NDFMP izy tonga dia miresaka zany zay no anamafisako ny zavatra nytenenina manalili raha faralahy teo hoe izay mpanolontsaina zany no isan'ny hoe eritreretom-ponina fa tena akaiky azy ary marina zay zavatra hoe akoatra ny président bokotany zany dia tonga dia mitataraina zany no mponina misy an'izao ndray misy an'izao ndray zay no nahenona nyreny resaka ataontsika hoe parkina problème na parkina sy sisy reny misy tsindrotsindry ve mahazo tsindro ny sasany ohatra zany tsenonareo mpanolontsaina ve zany ohatra hoe raha misy miteny ohatra sa hoe ahoana mety hoe matahotra ny any amin'ny fotony any dia tsy samy teny fa any fotsiny dia miangona le olana rehefa ve ny hita aloha zao dia le olona le ary tena mampalahelo ty trango ty hoe le olona hiara-ny antso-jay tena matahotra ary zany zavatra zany tena hoe tsy azo eritreretina mihitsy amina tany ataontsika hoe eritreretina hoe démocratique ohatra Madagasikara hoe malalaka ny fanehoan-kevitra sy ny sisa dia nefa ny olona tena matahotra miara-ny tserany aina izy mizaka ny tserany aina ary hiara-ny antson'izay samihafa fa vao hoe andao ara ohatra ny androany zao dia hoe andao mantsy anala mahitsy hoe andao mba hiakatra hitondra fanazavana ho am-ponina fa ilain'ny mponina mahalala marina rehetra momba an'izany dia tena hoe matahotra mampalahelo ny zavatra misy satria lasa zany ve le miteny mantsena hoe no avy natanynarivo dia hoe zany ve le image na le sary tiatsika ho apetraka io ne namanarina rahabe mananjara lilira faralahy ny fahefana mandalo tsisy mijanona maharitra eto zany na izay sy lili tsy mijanona ho mpanolontsaina laveto ohatr'izay mandalo ny fahefana ny kely anananao na ny be anananao dia izay le mila mametraka dia tanana kanefa no ara ny hita treto tena tsy mahavelombolo fa tena mampalahelo raha ny zavatra hita aloha amin'ny fitantanana ny tanàna amin'ny akapobe tia nampikely any amin'le hoe inona ny zava-misy ny fotony eny anivon'ny fokotany sisisa tsy ela fa vao omaly no nisy olona tonga nytaraina araka ny resahana teo moa dia enao zany no heveriny olona hoe akaiky azy indrindra azo nizarana zay manavesatra azy dia ny zava-misy olona maromaro manana trano efa miorona amina tany anankiray so teneniko le toerana fa taraina tamiko ry zareo hoe tena mangovotra be zahay satria tonga teto ny géomètre dia milaza mazava izy fa any fianakaviana ranona zay anarana tsy anaranarana tsotra fa anaran'olona fantatra no tompony io ony ka dia ho esorina daholo zay rehetrarehetra na dia ny mihetsika kely fotsiny aza hoe andeha ho any amin'ny fokotany sina dia efa mangovotra le olona vao mare an'le anarana fotsiny le antso-jay le ataoko hoe tsindry azo lena le zavatra tsy rariny miatra amin'le olona dia inona ny option safidiny olona sisa dia aleo mangina fa tsy hanao atody miady amin'ny bato mampalahelo fa zay no réalité ary zavatra tsy elo zany fa vao omaly ny olona victime n'io zavatra io no nitaraina taminah manokana hoentina ilazana hoe tsy tena miaina arak'izay tokony ho izay teo amin'ny tany le malagasy ary dia mampalahelo fa tsy misy ho avy antenaina miratra anahoana raha ohatr'izay ny fomba fitantanana ny tanàna maraparanantsika ara ny resaka fanaovana amin'ny mpanolontsaina ny tanàna Antananarivo raha matoa isany Clémence raha nirina sy Lili raha faralahy dia apetraka aminareo zany ny fanontaniana manao hoe ny inona natao hoe valeur na hoe lanja ny mpanolontsaina ny tanàna zany akilany sy ny andrasan'ny vahoaka andaniny na eo aza ny disadisa sy ny hoe fifandonana eo aminareo sy ny mpanatanteraka eo anivon'ny tanàna Antananarivo ary inona no mbola toky apetrakareo ho an'ny mponina Antananarivo na eo aza izany zavatra rehetrarehetra zany satria tsika dia eto daholo ihany ny lanjan'ny mpanolontsaina moa zany dia eo koa misy miankina aminay ihany ny fametrahana n'izay lanja asy ny mpanolontsaina izay satria raha izahay zao ataontsika hoe 5 ny isanay
raha tena mitovy fomba fijery ohatranay CCM lilizy daholo ny rehetra ary mino fa miombokevitra aminay ny mpieno atsika sy mipijery fandaharana dia hoe tena misy zavatra azo antenaina mihitsy amin'ity resaka hoe filan-kevitry ny tanàna sy ny fitantanana ny tanàna amin'ny akapobeany kanefa ny zavatra misy dia nolay resaka hoe antoko nolay resaka hoe firehana politika izay za moa dia miteny hoa hoe aty ampanolotsaina tsy dia tokony hisy loatra izay resaka firehana politika izay satria tokony izay mahasomponina no tokony priorisena ary izay moa ny anahako ny isan'ny ataoko lara-pahamehana fa misy an'izay resaka firehana izay dia lasa tsy tafapetraka izay resaka asina sy lanjan'ny mpanolotsaina izay zahay zao raha voafaritry ny lalàna manana zo izahay anao fangatahana session zay zany tsy voatery miandry satria zay zao nyteny hoe tsy ny session intelo zay tsy voatery miandry 3 mois zay telo volana tsy voatery miandry mihitsy izahay zay dia avelan'ny lalàna malalaka ao anaty loi de 14/020 ampiantso fivoriana tsy ara-potoana izay mpanolotsaina na ny andiniana ny zavatra rehetrarehetra na ny ataontsika hoe ampiatsona n'ireo tale ohatra izay hitanay kosa fa mety hoe misy zavatra mety miteraka fimenomenomana amponina tena manana zo fa noho izay le resaka tsy tokotokotokona amin'ny resaka firehana dia tsy tafapetraka izay resaka lanja sy asiny mpanolotsaina zay angataka session aza angataka session dia efa eritrereto hoe zay ohatrany hoe zay terem-panahy ihany sisa no manao fa tsy misy mihitsy zany le hoe io reto mba tsika ane mpanolotsaina ka mila an'izao fa dia sarotra be fa sarotra ny manova ny fijerin'ny olona rehefa mametraka izy fa iranina ny patroany zay le izy ka sarotra be manovany manahirana be ny tanàna raha misy zavatra efa ifampiresahana zao zao ny ataontsika mpanolotsaina andao tsika anao zao miantso tampika indray rehefa tena manahirana be fa za moa nefa n'le vahoaka miandrandranay ety ambany ka zay le izy ka satria ny antony mahatonga n'le fifandraisana dia tsotra le mahasoa an'le vahoaka ka mazava loatra fa rehefa hitanay iranay mahita iranay manapaka satria moa anatin'ny filan-kevitra tsy maintsy misy discussion fanakalozany rehefa hitanay kosa miara mahita zay hoe ity kosa tena tsy izy mazava loatra zany fa tsisy andeha andray an'izany fanapahana zany satria rehefa avy eo iny tsy maintsy ho tonga eny amin'ilay olona entefany iny ataontsika hoe rijateny iny ataontsika hoe fanapahana ny raisinao iny eo ianao vao sanganehana fotsiny za zao menatra be ny zao raha za zao no reo maro anisa ao amin'ny herika zany mpanolotsaina maro anisa dia menatra be hoe ve tsika nanapaka an'izany eritrereto fotsiny lasa kely mitatra kely ary resaka WC public ny zavatra ny rahana nanapaka zao mino fa tadidiny namana lili hoe le ofatrano tena efa tsy rariny iny kosa aloha ny rahana nanapaka hoe le ofatrano tena misy kosa ve vila ve dia io fa ataontsika hoe 15,000 ariary ohatra zany tena tsy mety kosa zany tsy mifanatsahana tsony amin'ny zavatra misy zay no fampiresahana nisy addition karazana ohatra hoe budget additionnel kely angambany tamin'le farany teo mipotra vany zao le izy hatramin'le resaka WC public napekarina x2 daholo le ofan'le WC public alaina amin'le olona izay manofany reny dia mazava loatra ny zavatra misy zao rehefa ampiakarinao x2 ty dia miakatra x2 azy le vola lohan'le mpanjifa ianao nefa ametraka fidiovana fahadiovana hygiène et assainissement eto anivon'ny tanàna natanina zany ve tsy contradictoire ve zany zavatra zany zay le teneniko hoe zay le izy dia zay le teneniko hoe misy zavatra hoa tsy mandeha amin'le tokony ho izy io na amin'isay za mpanolotsaina na eo amin'izay sa mpanolotsaina raha tsy mamenatra amin'ny teny zany hoe raha mbola misy foana izany fijerena zany hoe zahay manahirana mibe ny tanàna fa tsy mibe ny tanàna no mibaiko ny mpanolotsaina fa ny vahoaka ny fidy azy samy nofidin'ny vahoaka na ny mpanolotsaina na ny be ny tanàna manana ny vinana manatanteraka ny vinana izy ny nanjarany mpanolotsaina dia ny manara-maso zay ka ho tafapetraka izay lanja ny mpanolotsaina zay rehefa mijery marina maso ny mponina mpanolotsaina rehetra zay le izy anakiroa le fanontanianao teo Rina Rabe Mananjara hoe ny anakiray hoe ilay lanja ny mpanolotsaina fa avy eo hoe inona no ohatrany hoe toky omena nireo vahoaka izay nifidy sy nametraka tamin'le toerana dia ny azo ao fotsiny tiako teneny hoe inona moa ny dikan'le hoe lasa misy fiarahana hoe clémence rariny Rina tim sy ny sisa 5 ny isanay raha tsy mahazo isa 20 zany tsy mahatondra hevitra
eo anivon'ny commune. Zay zany tsara ho fantatra aloha. Ka zay zavatra ihany no lalana tokana ahafahana tonga amina fampandrosoana sy izay hevitra tiana tongavana fa ny olana dia zao ilay mpanolotsaina ihany no manambany ny lanjan'ilay mpanolotsaina. Efa nampidirina tao amin'ny tontolon'ny mpanolotsaina ny corruption. Mialatsiny fa vice-présidente ny commission lutte contre la corruption et bonne gouvernance dia miteny an'izany hoe efa ampidirina ilay fomba ratsy vidina vola ny safidiny sasany ka ho an'izay tsy mijery an'ilay asony vahoaka araka ilay resaka teo dia zao rava le tanjona tiana tongavana ao anatin'ilay sanatria ary tsy andray an'izany mihitsy naroviana ataoko mazava tsara mihitsy fa aroa hoe inona moa ny zavatra andrandraina ho amin'ny manokana dia zao mpanolotsainy tanàna voafidy tamin'ny anarany antoky tiako Madagasikara ary fiaira amin'ny teny an'izany ary raha mbola misy ny imageny zany antoky tiako Madagasikara zany tokony ho atsaraina dia eo ijoro amin'izany hatramin'ny farany tiako atongavana dia zao hoe ny vahoaka nametraka anaty eo dia afaka matoky fa raha mbola ao anatin'ny andraikitra sy ny adidy koa dia tsy kely aina fa tsy maintsy ianao izay azo atao rehetrarehetra hijery izay azo sy atsara ny vahoaka rehetrarehetra. Ny anankiray izay tiako amin'tinana sy amarana anazy dia ny hoe nisy fotoana saika anao fandarana tamina radio anankiray izay sy mpanolotsaina Clémence sy mpanolotsaina toavina Ralambomainga mba raha tsy diso fa rehefa tena nydiniana ilay zavatra rehetrarehetra resana dia nanapa-kevitra hoe tsy hanao an'ilay fandaharana tsotra ny antony satria tsy lilira faralama lilira faralamo zava-dehibe fa ilay vahoaka tia manalina manapitrisany ao andamosiny zany anarana tia zany ka tsy tokony hitondrana n'ilay lentan'ilay antoko amina toerana mirehefarehefa amin'ny tanjany mahatonga hoe tandremana hatramin'ny teny aloako ny vava sy ny zavatra ho atao mba tsy hinohira amin'ilay image n'ilay antoko izay entinao ka ho amanokana mpanolotsain'ny antoko tiako Madagasikara dia amafisiko eto hoe raha mbola ao anatin'ilay andraikitra koa dia tena anao izay farahery hitondra ny andraikitra hanara-maso arak'izay andraikitra napetraka ho an'ny mpanolotsaina ary dia tsy hipetrapetraka amin'izao raha mbola misy tokony olazaina ihany koa. Eny ary amaranantsika azy ary omenany ramatoa Clémence Rarinirina ny teny famaranana manoloana n'izay zavatra rehetrarehetra zay ohatra maizana ny tany amantany teto amin'ny tanàna raha zany no diniana sy horaisina mihaino antsika ny olona mijery antsika ny olona mijery anareo ny olona amin'ny andraikitra nareo amin'ny hoe mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo inarany teny hoentinao ho an'ny mpieno sy mpijery amin'ny Miara Manonja ary indrindrindrindra ho an'ny mponina Antananarivo amaranantsika azy. Ya dia voalohany angamba aloha dia makasitraka ny nareo teto anivon'ny Miara Manonja nafahanay mirahavavy ny sehatra teto nitondra n'izany zavatra tokony fantatra ny mponina Antananarivo renivohitra izany satria araka ny teneniko teo tsy tokony tompo-trano miono ny vahoaka ary izay ny lalàna ny mangarahara tokony ampahafantarina ny olona ny zavatra misy. Ny andrasana amin'ny mponina angamba ny tiako resahana hoe tsika mila sarotiny ary mila manara-maso akaiky ihany koa fa tsy hoe izahay irery akory ary mila mahasamy joro sy mahasamy teny ihany koa ny zavatra izay mianjady amintsika satria izahay mpanolotsaina matoa napetrakareo amin'izany toerana izany dia inoko marimarina fa ametrahanareo fitokisana ka vonina tanteraka raha izahay izao hitondra n'izany etaeta hitondra n'izany feoan'ny mponina izany mba horen'ny tompony andraikitra maro isan-karazany ary raha ohatra ka misy ahafahana manampy ny mponina dia vonina mandrakariva no amin'izany raha tsy resaka zao ny amin'ireny resaka esplanade reny ny tenako miaraka tamin'ny tima isan'ny nijoro manoloana an'izany ary faly izahay satria ohatsika hoe voatazona ilay asan'ilay vahoaka amanjatony eo amin'izany toerana izany victoire lehibe zany ho an'ny mpanolotsaina ka amiko zany dia tokony tsy salasala mihitsy ny mponina misy moa zao ny réseaux sociaux ny Facebook ahafahana mifandray dia aza misalasala mihitsy manoratra aminay ny mpanolotsaina tia mahitsy andaniny vonina mandrakariva ny ataontsika hoe hieno antsika sy andray ny etaetantsika satria izay no maha-mpanolotsaina anay dia ny faniriana dia engane iova famindra zay ny faniriana iova famindra ny ireo tsy mahay mamindra fa io moa nazanona tsy zany ary hita aloha fa dia efa tsy naina mindra tao anatin'izay ela be zay mitorotoro no atao lasa zary lasa ataony olona SOS tena anaty Facebook hoe variana loatra mitoreny Clémence dia tsy misy mandeha amin'loany ny resaka fampandrosoana ny tanàna dia ataoko angamba fa misy eritreretana izany zavatra rehetrarehetra zany. Ny rapitso moa zany dia tsy maintsy hoatrehako ny anivon'ny pôle anti-corruption manamafy ary tena miteny mafy mihitsy eto hoe
tsy misy an'izany tsy mbola teraka zany clémence manao corruption zany fa io mo zareo moa zany rehefa tia tory izy de mitory fa rehefa izy nefa toriana tsy ity izy a de ho hitantsika hoe ny avoaka ny rapitso fa de mametoky ny mponina Tananarivo tsy efa mbanisina andravoravo kely ity amin'izay mba aza mitabataba be tony aza mitrifatrifana tsony ohatra zany mba tanin'ny olona zany mety moyen anankiroa hoe na ianao raviravisan'ny olona vola na ianao anaovan'ny olona antsonjay pression mafy de ohatran'le deuxième option zay no safidindry zareo aloha zay no tiako hazavaina hoe alôndry zareo zany ohatra hoe tena zay mihitsy le safidy hoe atao pression maximum de amin'izay hotratrany ihany ny tanjony sanatria hotratrany ihany ny tanjony aorinao a fa de za mo fomba fiteniko foana anaty Facebook ny hoe ny marina tsy mba maty de mahatoky ny fitsarana ihany koa ny amin'izany a fa dia ho hitantsika hoe zay matahotra aminao fotsiny ihany zay indrindra tsy matahotra fa mino fotsiny ihany dia isaorana ny mpanotsaina tanàna Antananarivo miravavy zany tonga teto tsy iza moa zany fa Clémence Rarnirina sy Lily Rafarala izay mitondra ny fanazavana sy ny zavatra tsara ho fantatra araka amin'ny fahitan'izy ireo ny toetra eto amin'izany tanàna Antananarivo izany ny Miara Manonja dia amin'ny manaraka indray ho an'ny Rampitso veloma tompoko.